zoma fa enina ambin'ny folo ny volana febroary taona 2024 miaraba tokolasy topoavy manao zay manaraka ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS radio sy ny radio Mada ity makasiraka anao satria marobe ianareo no mandefa afatra aty aminay manaraka izany vatana amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra manaraka izany ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube ary dia nangataka kokoa ohatra ny namana ny Atsirimandidy any Razulle sy ny ekipa rehetrarehetra dia anaovana kokoa manokana ianareo zay ihany atao masina any na ray ny afatra ny anatin'ny rano be amin'izao fotoana izao Tanambao 5 Tanambao 2 ianareo any Androranga any amin'ny Cité Ara andrano madio rehetrarehetra iny Antanamborizano any dépôt Analaknina any anaty rano ianareo any de mitondra ny fankahirezana ho anareo ny tenanay indrindra ny aty bazary zany zay bazary Tranojiro tena anaty rano tanteraka misy de makahery satria tsy mora ny miatrika ny tranajavatra tahaka izay betsaka ny fanamariana avy any aminareo ny amin'ny hoe fomba fiasan'ny au nivon'ny commune ny antony mahatonga ny fahabetsahan'ny rano ny lalana sy ny sisa zay tapaka tanteraka de ho resahantsika izay fa tsy maintsy maka fotoana kely tsika afahantsika am'resaka izay raha ho an'ny vaovao ny Tomasina manokana fa dia makahery anareo hoe any Tomasina toy izay ny namana ny Fianareva Atsinanana any koa zany atao loto de tratran'izay rano be zay izy ity moa zany sady mahafaly manahirana ihany rehefa tonga ny rotsakorana mahafaly izy satria ilaina amin'ny tontolo ny fambolena sy ilain'ny toetany fa manahirana rehefa ratsy ny fotodrafitrasa ratsy ny resaka fandrindrana ny firindran'ny tanàn-dehibe na ny plan d'urbanisme zany dia lasa misy fiantraikany any amin'ireo olona amin'ny ankapobeny eny misy an'izany koa eto Antananarivo raha ho an'ny boribory tamin'ny voalohany sy fahaefatra tena tratran'izay fa resahantsika any zay rehefa avy eo mbola ho avy eo député Randrianarasosy Tansila satria izy nidina tany amin'ny boribory tany voalohany ihany koa nijery ny zava-misy ary nitondra ny afatry ny Filomary Karavalomanana nandritra ny andro vitsivitsy izay de hiaraka amintsika rehefa avy eo fa ny efa vonona eto akaiketo zay efa ara-potoana mihitsy de ny soloamboka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahenina Todisandriamampandry zay no iara-dalana amintsika indray zany izao ny amin'ny lafiny teknika moa mazava ho azy tarihan'ny namana faly sy ireo mpanao gazety ary teknisianina mpianadrara miaraka amin'Joso Lalaina Ionja ao ambadika ao sy ny namana rehetra zay miangaly ny lafiny teknika izany de manasatsika re anaraka sy eno hatramin'ny farany ty fandarana miara-manonja ity maromaro no loha hevitra hodiniana sy hitondrana ny fandalinana sy fanadiadiana ary ihany koa hanaovanay ny fizaram-baovao amintsika fa mialohan'izany rehetra zany heveritsika fa tsara aloha zany fampiaraba zay efa eto akaitsika eto ny député Bokosy Todisandriamampandry zay nahazo lahionina tamin'ny gazety misy androany gazety mpiseho isan'andro ny amin'ny ezaka rehetra zay ataony any amin'ny boribory tany zay misy azy tafiditra ao anatin'izany hoe tena goavana eo anivon'ny olom-boafidy anivon'ny antoko tiako Madagasikara miaraba député miarabanao Faniry ary miaraba ny teknisianina rehetra ato amin'ny miara-manonja MBS ary ihany koa miaraba ny vahoaka malagasy rehetra atsiakanavaka tahaka ny Mazatra moa zany dia tsy ihany ny ganirisoa ho atsika rehetra amin'ny andro anio fa 12 ny volana febroary eo 2024 dia tsongaina manokana zany zay manana tompopety tompona anniversaire andro naterahan'andro any Faniry koa dia mirary soa sy ny tsara ho an'izy ireny mirary fahasalamana feno ho anareo rehetra ary songaniko manokana eto zay Dadato Arsenina zay solondray na edy tadamanana ozy ny olona zay mipetraka eo Ambatolampy Amboamanarina zay nanabe an'ny tena ny kolokolo an'ny tena natao an'ny tena tahaka izao de rapy ianao Dato Arsenina amin'izany tsigeritaona naterahanao zany ary izy mbola tena bogosy tena mbola mitazona izy efa 70 taona mahery izy Faniry fa tena mbola tena hoe mbola mijasika ozy ny tanora koa dia mirary soanao mirary fahasoavana ho anao sy ny vaty aman-janaka sy ny zavikelinao de ny tompony ombanao hatrany amin'ny lalaka lehaninao rehetra ary olava velona ny ianao mba iaraha amin'ny fianakaviana rehetra miaraka aminao zany amin'izao andro naterahanao zao dia manaraka izay koa moa Faniry tatena mambahoana ny fiainana dia maro koa ireo namatsika
zay traporina am'izao fotoan'izao na ny fianakaviana dia miambina miaraka ory am'rentsika miombina lahelo ary anisan'izay koa zany a zay tsongaiko manokana faniry fa fantatsika mpa nisy zava-mitranga tany Amandoto tamin'ity herinandro ty a fa nisy zanaka ambomanarina n'le vehivavy ray a avy eo Akazomanga zay niaran'izay a zay noentin'ny rano a dia miara ory amin'ireny fianakaviana ireny ary tany moa ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko a tamin'ity herinandro ty a ny tsapa lahelo ary nankahery ny fianakaviana zany a tao anatin'izay dia eo koa ireo olona marary dia mirary fahasalamana feno ho an'izy ireny a na any atokantrano io na any an-trano io na any an-dalana io a dia mirary soso fahasalamana aminareo rehetra satria rehefa tsy salamitsika tsy afaka anao zavatra mihitsy tsy afaka ny asa tsy afaka ny hianatra tsy afaka anao zavatra mihitsy zany tsika raha tsy ho zay fahasalamana zay ka dia mirary fahasalamana ho anareo rehetra ny koko manokana dia tonga de ataoko akapobe mantsina le izy a dia miteny moa na mpianatra tamin'ity herinandro ty ty androany dia nangataka ny ankizy hoe zay raha mise mba ataovy kokoa de kokoa manokana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra zany a zay amanarivony amanalina eny amin'ny université a na ao amin'ny département sociologie io na ny amin'ny département économie io na ao amin'ny FPTSD io a na izy io a de kokoa manokana ho anareo a atsiakanavaka de mirary fombiazana anareo a de ianareo tokoa ane zany a no modely sy ho aviny ty a ia fireneny ity zany a ao anatin'izay ary kokoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na hita toerana io a na any ivelany a indrindra zany fa mivahoaka anambomanarina zay manaraka akaiky atsika am'izao a fotoana izao de tahaka ny mahazatra moa zany faniry tonga de atombontsika foy zany a amin'ny asa sosialy efa mety voninao le izy efa voninao le izy a dia ny asa sosialy moa zay zay tsy maintsy misy foana isan-kerinandro akoatra ny isanandro moa zay zay tsy aro voatonony eto daholo a dia misy ny fanofanana zay tena amin'ny teny anglisy io faniry zay 6 volana marena fa 6 volana zany a ny faharetany mamay-poana ao anatina 6 volana zany dia mamay-poana ho an'ny olon-drehetra io ary na izy zany a na iza ny polycope koa dia mamay-poana fisoatandala moa dia tamin'ny faraky mbe folo ny volana février teo ka hatramin'ny 5 amby roapolo volana février ary eto i faniry tena efa tena ny olona misaotra anarana am'izao a efa misy efa ny amin'ny telonjato mahery sady am'izao tsika miteny zao a zany hoe lina ny olona lina ny tanora lina ny olona rehetra zany a anaraka zany teny anglisy zany a satria fantatsika fa raha te ho lasa lavitra itsika dia tsara no mafehy teny vahiny anisan'ny tena lohany am'izany zany a mitarika zany a fafehezana ny teny anglisy a zay manampy any amin'ny fianarana any amin'ny sehatry ny asa ahafahantsika koa mifandray amin'ny olona rehetra eraka zao tontolo zao tsarova fa ny teny frantsay nge ao a français no miteny frantsay zao e sy firena kely zay ny zanahany a fa ny olona maneran-tany zao de asika amin'ny teny anglisy daholo a ka zay zany a no nisany alaina am'ty a teny anglisy ty a ny offre koa moa zany am'ireny asa reny a dia tsy maintsy mametraka foana hoe mila mafy ny teny vahiny ary ny teny anglisy zany a dia anisany a zay a zava-dehibe raha ray volana fotsiny mifaniry mianatra am'izao am'ireny sekoly maro reny de efa amina million aiza moa nazaka ny ray aman-dreny am'izany tsony aiza no azakan'ny tanoran'izay de noho ny fahatsapana zay zany a fa hoe sahirana ny olona amin'ny ekolazy satria eo ny vidim-piainana zay midangana ny vola ny vola zany memena ny vola atanana ny olona de napakevitra zany ny tenanay miaraka amin'ny mpiara-miasa sy ny distime ao anatin'ny poriporitany fahenina eny ambomanarina fa ho tohizana ndray zany zay cours d'anglais mamay-pona zany a efa 5 taona zany zay no nisiny a de efa nidiminy am'ty zany no midrika efa nandritra na solom-bavamoaka zany de tsy nitsahatra mihitsy a anisany tena hoe natao lara-pahamena zany a zay fianarana mamay-poana amin'ny teny anglisy mandritra ny 6 volana ary tsy miantoka zany fa 0 ariary ny olona rehetrarehetra na tanora io na zokolona io na isa io zany nanaiza dia mazo an'izany mamay-poana ary anisan'izay koa zany a ireo a ny informatika moa zany a de efa ao anatiny a reny fanofanana an'ireny ho an'ny zokiolona reny a mitetikasa maro isan-karazany reny zany a de efa hitatsika any amin'ny ainao manjery ny Facebook zany a fa dia tsy mitsahatra
zay fijerevana ny vahoaka zay zany a mba ahafahana koa zany mikolokolo ny vahoaka ahafahana koa manampy azy ary io averika any tokony tsy andry solombavam-bahoaka zany ianao na ministra ianao na be n-tana zany anao fa matompona ndraiky sanao ama citoyen anao ama olo-pirenanao zany a de tokony hitondra ny anjara biriky foana zany ianao a inenevon'ireny fiarahamonina inenevon'ireny sehatra maro isan-karazany ndraiky zay koa mbola anetanako ny malala-tanana rehetra ho an'ny olona mpitarika rehetra ho an'ny olona mpitondra rehetra io de hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy aloha tsika mamay mizara ny hafa mba mahay mizara ny mpiarabelona rehefa mahazo famezam-pahasoavana avy amin'ny tompo de tokony hoetintsika reny a anampiana sy zarana ny mpiarabelona amitsika fa matetika mantsy ny akamaroany ny sasany zany no tena conseil indrindra fa ny mpitondra de mahihatra loatra fanira ao anatin'le izy a nefa tsy ahatonga anao aizy zany fa arakaraka nataonareo am'ireny madinika reny sy ny tompo no hijerevako anareo koa zany a ao anatin'izay tsy adinitsika ny fikambanana ny andraina zany a eny amin'ny boribory tamy faheneny any ko manao ny tatsoloka teknika miaraka amin'ny antokotika madagasikara sy ny solombavam-bahoaka ny madagasikara mazava ho azy many ny vadin'ny solombavam-bahoaka mihitsy moa zany a de nandriamapandry no tarika ny fikambanana ny andraina zany a de anaovantsika kopakopatanana ho azy ireo satria goavana koa ny entin'izany fikambanana zany eny amin'ny disika nambo manariny iny ny andriandry omaly alaka misy tsika hoe aiza le communiqué le conseil des ministres na le tatitra de tsy nahita zany tsika fa moa zany rehefa matoritory kely eo de tonga no maraina am'izay a de tonga de aingana be ny fiditra lay afatra samy hafa am'ilay vaovao zany a de nahita ny décret tsika décret ny convocation des électeurs na ny fiantsona mpifidy hifidy amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana mai fifidianana solombavam-bahoaka ary ny décret faharoa zany zay mametra ny petrabola ho an'ireo candidat hirotsaka hofidiana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka rehefa ohatr'izay mio ny fandehan-javatra zany de tsy maintsy mikarikoarika amin'ny maso de mamakimaky isika tojo maso voalohany avy hatrany lay décret ary izy ty efa ampliation zany ty a zany hoe efa tonga de fampahafantarana ty fampiarana avy hatrany ty afa le décret d'application fa izy ty zany tonga de fa ampahafantarina zany zany hoe ny eritreretina zany fa efa andro vitsivitsy hoe ny fanakana ty décret ty raha ohatra ka zay ny fomba ilazantsika azy de mpanjakana zany ho alefatsika eto lizy angamba faly tonga de vakitsika hoe izay no aingakaingana kokoa mba ahafahatsika zany mitondra lizy ty zany a lay décret numéro 2024-244 zany io izy io fiction izy a manamafy ny montant de contribution zany a na reo vola fandraisana anjara ny candidat ho amin'ny frais d'impression zany hoe ho an'ny fanatotana ny bulletin de vote na ny taratasy-ndatsabato ho an'ny fifidianana législative tahaka izany any ko reo fepetra ahafahana mamerina sy mandrotsaka izany vola izany na ny modalité de remboursement et de versement zany reversement de tongatsika de ato amin'ny article premier mamaky an'izany avy hatrany tsy mamaky n'le ry ambonitsika zay en application disposition zany fa tonga de ato am'le anankiray satsika mailo be masotsika mijery avy hatrany zany de zavatra hitatsika de hoe à titre de cautionnement et de participation cautionnement zany petrabola-petraka et de participation fandraisana anjara au frais d'impression amin'ny fanatotana ny taratasin-datsabato any fifidianana solombavam-bahoaka dia no tanana ho 20 millions d'ariary zany hoe 100 millions fm zay na zato tapitrisa iray milanja no vola arotsaka eny amin'ny caisse de dépôt et consignation 20 millions d'ariary. Il en est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la caisse de dépôt et consignation. De iny quittance iny no ampiarahana am'le antota-taratasy rehetrarehetra hanamarinina fa navita nandoha an'ilay caution zany à titre na caution mazava ho azy sy participation lay candidat amin'ny élection législative. De eo avy hatrany ny antondehan'ny adevitra rehetra samy hafa ny amin'ny hoe fa inona moa zany izy ty, inona ny eritreritra tao ambadika ty raha ohatra ka nametraka an'ity 20 millions d'ariary ity ny teo anivon'ny fitondram-panjakana. Raha hita mifaly ao anatin'ny pazin'ny seny satria ty faly tonga de tadiavo any amin'le ambany ty décret 2024-244 ty sy ny eo oviny ty
satria ny SGM manosony intery zay secrétaire général ny gouvernement de jerevykely hoe avocat eo tadiavitsika le izy de ovina le publication en CENI satria ny CENI zany a tamin'ny zoma heriny no nanao proposition na daty tany amin'ny fitondram-panjakana de mipublie ny CENI le izy taty amin'ny latsinainy taty fanambarany CENI tam'izay de hoe tamy zoma zay no nandefa taratasy tany amin'ny fitondram-panjakana nanao proposition na daty efa taritsika zany hoe ovina zany le zoma ny tenen'ny CENI io a de taty aorina zany a efa nisy anti décrété io aloha zany vaovao raha raisina le 20 millions d'ariary de 1/10 le 200 millions d'ariary caution lay a élection présidentielle na fifidianana filohan'ny république ho an'ny eto Madagasikara zany hoe ray apahafolony petrabola ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena lay 20 millions d'ariary 10 millions d'ariary ny proposé ny CENI fa 20 millions d'ariary ny gouvernementa zay zany tena mbola adevitra goavambe a eo am'ty caution ty fotsiny député membre be indrina omaly lefa mivahiny tety hoe tafiditra tao anatin'le proposition de loi tokony amboarina ity resaka petrabola ity satria lasa misy élimination politique ale izy lasa misy afetsifetsena sy kajikajy politique ale izy ho an'lay fitondram-panjakana zay manana ankajy amin'ny olona zay tiany atosiny sy tena azona maro anisa eo anivona androm-panjakana anankiray zany manomboka am'izay ny adevitritsika eto député Totsoandry Mampandry solombavambahoaka ianao nrotsaka ianao tamy 2019 tamy 2019 de hafa ny caution élection tamy 2013 2014 mbola tena taty amin'ny 400 000 ariary 600 000 ariary 1 million d'ariary ny caution ary tena hoe à titre na frais d'impression le izy io angetsy hoe raha mandrotsaka an'le caution le député de zay vao atao le impression le bulletin unique efa misy teti-bola natokana ho an'izany ao fa hoe à titre le izy endrika petraboly cautionnement le izy sy participation fa eto zany le izy tena tsy ohatran'izay misy le fomba fijery azy fa de zao manana ela tsara tsy manana ela bon io no napetrakay anao ianao tsara anao ianao zay no izy adin'izay manam-bola zany adin'izay ny everina zany fa afaka mitsikaraka any ambanin'ny seza rehetrarehetra any sy afaka manaonao mipaipaika rehetrarehetra ny ambadika rehetra any fa ny olona zay manana hevitra ny olona zay everina zany fa mba manana antipijoroany eny amin'ny distrika zay misy azy ka te hitondra fampandrosoana zany manoloana an'le vola be arangaranga avy hatrany de atakona ny ambadika ty rahambola ty député Totsoandry Mampandry ya resa be misy moa zany ty nanomboka androany faniry eny anivo ny fiarahamonina eny anivo ny mpanao politika ny société civile ny mpitarika fiangonana ny vahoaka atraizatraiza hoe ahoana ty petrabola caution nataon'ny mpitondra zay mitetana 100 millions de francs zany na 20 millions d'ariary no nataon'ny fanjakana zany ho an'ireo zay mimetreritra irotsaka ho solombavambaoaka zany am'ty ndray mitooraka ity ny dikan'io dia misy kajikajy politika io misy tetika ratsy io ataon'ny mpitondra satria zao ny analizitsika zany dia tonga de sy zavatra tena hoe mitombona azo hiatsapatanana ary zay mihitsy nitindry zareo atao ny voalohany dia fantatra ry zareo fa tsy olany izy satria fantany fa be da be zavatra tsy totosa tamin'ny promesy zay nataon'ny mpitondra zany ny filoha mandata ty amin'ny gouvernementa re mitantana maro samihafa zay mivolomboasary reny dia tsy tanteraka le izy ny faharoa dia vo mainka ame mahanitra le vahoaka fitanga amin'ny vidim-piainana tena hoe tena midangana ny fefamividiny midina ny ariary moa io mitsitondongana io lalana rehetra ny route nationale rehetra eraky ny faritra rehetra sy ny commune sy ny distrika eto Madagasikara de apotika tanteraka jare fotsiny route nationale be da be ny distrika zany indrindra fa am'izao orana avy zao de tena hoe lasa zone enclavé de izy rery milolonona rery zany fa tapaka ny lalana
ny tetezana am'izao fotoana zao tsy fisi'ny fotodrafitrasa maro isan-karazany ny sekoly a betabe a sekoly zay najoro zany a no simba rava resan'zany a nyeny ambomanarina zao zay tena hoe hotsongaina manao keto ny CEG ambomanarina zay tena hoe mitatebe zay CEG namokatra olomanga maro tamin'io CEG ambomanarina io anisan'ny CEG tena ngeza zany io a be mpianatra indrindra anisan'ny be mpianatra indrindra eto Tananarivo fa jereo inge tena hoe ny mitatebe voavoniona dia mody mpianatra ny mpampianatra lasa ny W zara fa W nefa eto andre vohatra efa nanao antso foana ny tenako tao anatin'izay mba jerevo re ny CEG ny EPP ko tena tsy misy mijery mihitsy zany a ny sekoly nefa eto ambany masinao eto tany renivohatra maika moa zany fa any amin'ny faritra hafa tena any alavitra zany a de inona fotsiny zany no atao anatin'le any amin'ny faritra lavitra ianao a manisy an'le hoe sekoly EPP manara-penitra ny velany fotsiny fanao anatiny a tsisy nininona dinona ny dikan'zany fa fitana fotsiny zany aloha hoe io manjelanjelatra de mba navity zay a fa ny ao anatiny a de pokaty daholo zany a ao anatin'zany de io zany de mila jerena zany ty CEG-na zay mampikakaiky amin'ny masolom-bavamboaka ny Madagasikara de ararotika eto le izy a satria mitaraina amiko ny mpampianatra ny ray aman-dreny mpianatra betabe a ny mpianatra ary efa ela no nitondra ny teny tao anatin'io hoe mba jereo nge io sekoly ministera ny fanabeazam-pirenena ary fanjakana tamy tena moa zany zay tompona ndraikitra mpanatanteraka farany tamy tena zay tale jeneraly ny ministera ny fanabeazana dia ny tena nanao azany réhabilitation ny CEG io zany farany fa vao tsy hotsony zany ny tena de tsy naraina tsony le izy de mampalahelo ohatra zay koa zany ny EPP rehetra cantine scolaire ny EPP rehetra de ny tena zany anisany niezaka tao anatin'izay namendreny cantine scolaire ho an'ny mpianatra teny amin'ny EPP reny anisany nazo am'zany teto Antananarivo fa vao tsy tatsony zany ny tena dia foana daholo zany rehetra zany tsisy misy zany hoe continuité de l'état sy continuité de l'administration de verina le fantaniana atao am'izay azy faniry a le quotient ty zany io zany dia fomba élimination directe mihitsy zany io andreo zay mietrehitra ho candidat na solom-bavam-boaka fa nietreritra zareo zany de hoe zay manam-bola ihany no lany zany a na de inona zany ianao na de mamilava ianao zany na de mpanao bizy na maloto ianao zany na mpanao afirana bois de rose ianao na de inona zany ny asanao manam-bola fotsiny zany ianao a de zay manam-bola zany mavita le mametraka an'le petrabola 100 millions de francs de iny zany a no candidat ao anatin'le izy ataon'ny olona ahoana no ahitan' zany am'izao fotoana zao reo candidat zay betabe zany a ny ka populaire amin'ny faritra zay misy azy ao amina distritsika zay misy azy mamiotritra izy tian'ny olona izy noho ny fianonan'ny olona noho ny fitondrantenany noho ny fahaizany noho ny zavatra ataony amin'ny olona nefa izy a tsampiny ento manana ao anatin'izay de lasa éliminer zany le olona lasa mahatonga ny olona miembotra zany a le vola le caution zay atao a na 20 millions d'ariary ny tiana ataony amin'io zany ny faniry ka de zao io zany a tonga de vitany zareo mihitsy no miantoka hoe misy 151 isan'ny solom-bavamboaka de omeny zareo ny 20 millions d'ariary de ataovy kajy 20 millions d'ariary ampitombona 151 de eo amin'ny 3 milliards d'ariary mahery eo zany zany hoe eo amin'ny 15 milliards de francs mahery 100 millions eo zany zay zany no tonga de etoandreo ary vitany nge zany e reo aferafera taony sy reo zavatra illicite alefa any ivelany tsy manaraka ny finitra sy ny karazany io a de vitany manao azy zany de raha misy zany olona mba hoe olona mba tiany vahoaka manana viny izy manana projet de société izy manana hevitra tsara izy totiny izy eo am'le vahoaka ka ilatsaka zany a de tsy milatsaka zany le izy ao anatin'zay de betabe zany am'ty no any amin'ny distrika ho candidat tokana fafanira ao anatin'le izy
ary raha de misy manam-bola kandida izy mety ho saritsarina kandida fotsiny saritsariny fotsiny de candidat tokony izy a de misy indépendant alefany mety saritsariny zay mihitsy ao anatin'le izy a fa vitan zareo zany a no miantoko an'izay no le vola zay nanany no ny atsembohan'ny olona zany a de rieny re zany a no anaovana an'le izy ray zay no faharoa de mandeha koa zao nyresaka rehefa fanonatra zao atao fictive le fanaovana le caution de resana hoe tia de nandoha am'izao nefa tsy nandoha akory le izy faniry de le hoe niava zany a tsy maintsy mandoha an'le izy de ahoana zany le izy ary mahagaga izy manino natao 20 millions d'ariary le izy efa mazava kely izy ary voalaza teo zany izy faniry hoe ny fanatotana le bulletin e efa misy budget natokana am'izany ary za tena namaky mihitsy ary tadidiko tsara mihitsy fa misy 44 milliards d'ariary ao anomanana ny fifidanana solombavam-bahoaka 44 milliards d'ariary ary 50 milliards d'ariary ny nanomanana ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina de ahoana zany ny vola be io ka nahoana ny candidat indray no asianao miantoka zany a ny zavatra rehetra ao anatin'le io lasa ataon'ny mpitondra fitadiavam-bola zany le caution koa faniry analizy faharoa zay zany hoe mandovo vola zany ianao eritrety hoe ao anatina disika anakiray zany raha misy 10 fotsiny candidat mandovo 20 mille ariary 20 millions d'ariary 20 millions d'ariary de efa 100 millions d'ariary ke zay faniry 500 millions FMG 500 millions de atao fois 151 lefa zay de eritrety hoe rehefa tsy mahazo a 10% nao de lasa ny fanjakana de lasa vola posony zareo zany le izy de anaovany zay tiany ao anatin'le lasa atao fitadiavam-bola zany le candidat zay olo-pirenena zay malagasy a no afaka mirotsaka fa tsisy vazaha na karana io na sinoa zany ao anatin'le izy tena mampanaelo a asana azosika tsara zany le fomba fijery zany ao manaraka anatin'le tsara mpianatsika sady fitadiavam-bola zany eritrety ry vahoaka misy 44 milliards d'ariary ao anaovana fifidanana solombavam-boaka ny organisation iny ny fanatototana bideta sy maro isan-karazana de zao zany lasa taxena am'le solombavam-boaka izy tokony symbolika fotsiny nge le caution symbolika no tokony atao anatin'le izy ary maninona tam'izay nirotsaka afara zao tamy 2019 dimy taona lasa 5 millions d'ariary 25 millions de francs ka nahoana ny lasa tonga de nitombo 100 millions be zao le izy de 2 francs na 20 millions d'ariary nefa ny fahefa mividin'ny gasy mimitina mitsororoka zany miakatra 300% zany ao anatin'le izy de manina ny ampiakarinao 300% ny karama tsy miakatra ny totaux de croissance tsy miakatra ny PIB ny PNB tsy miakatra de ahoana zany a no fahasahina anaovana an'izao fa ny dirika an'izao de hoe hopitehana mihitsy ny démocratie zay mihitsy tena pitehana ny zoanao zoanao ke no milatsaka zon'ny tsirairay fa manina zany a no tonga de hoe bahanana sy tsy azo avela milatsaka ohatr'zao zany a hatramin'le olo-pirenena tokony sy ny candidat mety manana an'le tiany izy any amy distrika zeritreretiny fa tokony le ho solombavanfa tratran'le candidat mpanambola fotsiny lasa miraviravitana le olona de tezitra le olona de malahelo zany le olona am'zao zavatra misy zomarivary voadono ao anatin'izay de zay zany tena hoe tsy mety le zavatra tahaka izao e fetsy reto olona reto tsy mety tena fetsy mihitsy fetsy ratsy fetsy ratsy zay mahatonga anazy iteny hoe zay ke mahavita 120 no alainao e ake zay ke tena tianareo tenena ry gouverneur ny analamanga sy ireo mpitantareo hoe zay nge azo 120 ayve ny lisy tsy mahasamanao fifidianana madio nareo e tsy sa mampitovy ny letan'ny candidat ay zany nareo ke le tetidratsonareo ampitomboana le caution de le tian'ny olona rehetra le mamioty sy le manam-pahaizana zay matarika olona lasa zany a membotra zany ao anatin'le izy io nge tady ty hoe fa lasa mpanao bisina zany no manam-bola de reny zany no lasa ho député tady io fa zany ika député zany nge ho solombavam-bahoaka zany tokony hoe mahay ianao mahay resaka lalàna ianao mahay mandinika loi de finance ianao mahay manombana ny asan'ny gouvernement ianao mafia zany hoe politika publique zany ianao mahay mitondra ny vahoaka ianao mahay miargumenté anao raha resaka politika toekarena sosialy mahay manoratra proposition mahay manoratra
proposition de loi anao ary mahay miadevitra amin'ny resaka projet de loi ianao de ny olona zany ny mpanao affaire ve sy ny bisibisina zay manambola ve zany lasa ho politicien lasa hitondra tenin'ny vahoaka iady am'zany ainy ve zany ao anatin'le izy fa tena hoe vo maika zany ty fireneny ty a de ho potehana mihitsy ary tena hoe olona tsy au niveau mialatsiny am'le fitenana tsy manana maizy azy tsy olom-panjakana zany lasa olom-boafidy eto amy tany sy ny firenena olom-boatety efa olona tena hoe fakifakin'olona no ataonareo eo mato ny firenena ohatra zao tsy manana tsaikefa politika tsy manana fahaizana tsy manana fahendrena de ny olom-boafidy indray zay sacré zany manana amiza zany hoe olom-boafidy zany député de Madagascar ange zany ty jereo zao ny anareo tam'zao solom-bavambaoaka zao tsy hoe manakina ny hafa kory sany namana artiste afiry tao inona ny fitany de jerevo ny voto teo anivon'ny antemera pirenena ange na ny adevitra mitsoka adevitra ny akabetsahana solom-bavambaoaka e zay avy amin'ny fitondrana e re manao loi de finance ianao tsy miadevitra tsy manao commentaire tsy manao remarque fa de tsangatarana fotsiny no atao anatin'le izy de rehefa miteny ny premier ministre sy ministre de merci monsieur le ministre merci madame le ministre merci monsieur le premier ministre e vita fa tsy minakano zao ny olona aminao larany nanatsy vita nisy sekoly tsy mandeha amy gelone ny fahasalamana tsy mandeha amy gelone daholy de mbola hoe merci monsieur le premier ministre merci monsieur le ministre merci madame le olo loatra zany ve no atao hitona tenin'ny vahoaka sy aro ny vahoaka zay ke mahasolombavamboaka anao miaro ny vahoaka ianao mijoro ianao mikritika ianao ary manisy sosikevitra ianao ary manao tombana ianao ny asan'ny mpitondra ny asan'ny gouvernement me évaluenao zany ary mahay manao lalàna ianao a mahay manao adevitra ao anatin'izay rehetra izay fa raha zao zany no mitranga de vao maika hitondra ny firenentsika any amikizo ny zavatra tahaka izao sananatri kory a sanatry tsy hoe tsy manam-bola de matahotra ray reto any anatin'ny fanoerany reto zange mety ahitany zany e ny namina sasany ro telo efatra dimy mety ahitany zany e fa hoana zany le mpiaramonina amiko le pray firenena amiko any amy distrika maro samihafa zay manana ambition manana défi manana hevitra tsara ary tena ankasitranono zany am'le distrika zay misy azy tsy manana an'zany de ahoana de tsy mitovy lenta zany le candidat rehetra ao anatin'zany ka tsy mety io zany aminay de tena hoe tsy mety ny zavatra tahaka izao tena tsy mety zany ary fatahorana ny anareo fatahorana fifidianana le izy fantatra fa anao ny aty amin'ny fanoerana mitambatra ny aty amin'ny fanoerana de tsy zakaka anareo le izy de any amy resaka petrabola caution zany a no obstacle apetraka areo zany a ho an'ny olona rehetra zay manam-pandrina indrindra fa reo olona tena hoe olona tena mamimbahoaka izy inony olona tena izy ary petabe am'zany aty amy fanoerana de tadavinareo eliminena amy resaka caution sy ny petrabola tsy demokrasia zany tsy ao anatin'ny etat républicain tokony isy an'zany e fa de tokony zay caution zay zakany daholy be ka fahany daholy be mifidy sy mirotsaka no tena zava-dehibe ny sajara tokony ataony mpitondra ary a de manetana ny olona izy mba ho candidat de ny vahoaka no mifidy ny tena izy ary de tokony ho betsaka ny candidat de vahoaka am'zay no mifidy hoe izany no mety aminy ahoana ny raniny iny ahoana ny fiainany ahoana izy ina ny hevitra tena hitany mety anatsarana zao politika sy ny lalàna zay misy eto amy tany sy ny firenena zao inona ny zavatra vitany teo nivon'le commune na le distrika de aleo ny olona andinika tsara aleo ny olona isafidy tsara de avy anao ilasaka dao ny olona rehetra zay manam-pandrina fa aza sina tonga de hoe ananovinareo hoe aha ity ny caution de membotra daholy ny akamaroan'ny olona de nareo zany zay candidat mpanjakana any zany a no atao eo a ao anatin'izay zay roa tena le fomba fijery ohatra an'zay tena tsy mety zany eto amy tany sy ny firenena fanery ary tsika zany dia manametroka ny zavatra tahaka izao a fa tena hoe manimbazimba ny zo fototra sy ny demokrasia sy ny zon'ny olona sy ny zon'ny olona zay tokony
ho kandida zany a ny zavatra tahaka izao ka de miantso ny olom-pirenena rehetra mba ho tonga saina miantso ny mpiara-miombinantoka rehetra ny mpanonao politika rehetrarehetra ny société civile mba hijery akaiky ny zavatra tahaka izao a fa tsy manaraka ny fenitra demokratika sy ny zonny fidy sy ny fidina ny zavatra tahaka izao manarak'izay faniry farany am'izay de izao koa de mahagaga fa maninona moa ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana bentanàna sy mpanolotsana ihany no resahana ao anatin'le izy fa aiza le chef de région aiza ny conseiller régional zany nge de tokony efa voasorana lalam-pandrenany tokony ho fidina refa tokony efa ela no nasiana an'izany fa maninona no gouverneur zay tsy anatin'ny lalam-pandrenana foana no ataonareo a zay hoe olom-boatendry tokony olom-boafidy daholo zany ka maninona zany a modinareo gisa modinareo fanina ny fifidianana zay ho chef de région eto madagasikara tsy manaraka ny lalàna nge io e nefa de menareo fahefana be mihitsy reto milaza azo chef de région de milaza azo ho mpanjaka sy andriamanitra kely nefa mangidy oditra eo amin'ny faritra zay misy azy de mangataka le zany tsy androany faniry ary manao baiko mihitsy hoe alefaso ataovy am'ty taonyity koa zany fifidianana ny chef de région sy ny conseiller régional zany fa anatin'ny lalàna zany a fa tsy manaraka lalam-pandrenana io gouverneur tendrenareo io eo koa ny chef apoko tany tady dio fa renge ny any fotony ary voasoratra mihitsy zany ao anatin'ny lalàna faniry fa vao vita fifidianana be ny tanàna telo volana aorianan'izay de tokony isy zany fifidianana chef poko tany zany efa tokony tamin'ny taona firy zany zay nisy fifidianana be ny tanàna farany teto efa tamin'ny 2019-2020 faniry de atsarao de tsisy zany a le fifidianana chef poko tany satria fatan'zareo koa fa mangidy oditra ny akamaroan'ireo chef poko tany reo ary eto tany vrevoro zany de tena hita maso mihitsy fa ny chef fokotany sy mpitantana amin'ny fokotany rehetra zany a de mangidy oditra eo mason'ny olona de tsy sahandrareo le izy a alefa le izy tsy mila vola nge zany fifidianana lehibe ny afokotany zany afaniry atonany ny fokon'olona de ao amin'ny toerana malalaka ohatra hoe misy epepe daholo ny akamaroany ny anina rehetra de alefa ny fifidianana de eo ny olona no mifidy de samy manisa daholo ny olona de alana sary de sokoatana de vita nge zany e inona ady ndraiky zany de vita e fa maninona tsy atao le atomboka ty amin'ny fifidianana chef fokotany de makany amin'ny be ny tanàna ny chef de région sy ny mpanolotsaina ny faritra de ny solombavam-bahoaka fa mahina le solombavam-bahoaka ihany sy le be ny tanàna zany no tenenareo le be ny tanàna koa de tsy manaraky ny lalàna efa tapitra tamin'ny 10 janvier ny fifidianana manina no ahemitra any amin'ny 6 novembre le izy tsy manaraka ny lalàna ke zany e satria atahorana fa raha zao raha izy fifidianana de ny vahoaka efa mitody damosinandro zareo de atahorana hoe raha zao ny fianina ny élection de be tabe ny mpanohitra olany be ny tanàna sy ny mpanohitra indrindrindrindra zay atahorana zareo mafy de ny be ny tanàna tany vrenivohatra zay capitale de Madagasikara de matahora de lalina lovina le izy de ahembotra indray a 10 mois be zao ve zany fifidianana izany fian'zany faniry zany rehetra zany a dia matahotra reto fitondrany reto tena matahotra rehefa tena sakay ny fanerana hoe hiatrika le fifidianana de atao daholo zao mikimaka sy gymnastika rehetra zao mba isan-kanana zany a le olona le ho candidat rehefa tena vonona le mpanohitra tsy mandeha le candidat tamin'ny filoham-pirenena fa fantatsika ny antony a no le izy vazaha tsy manaraka ny lalam-pandrenana ary tsy manaraka ny lalàna velona rehetra zany a ny institution zay nisy tao anatin'izy a de tsy mera mipetsapetsa am'izay tsika zay zany nahatonga antsika tsy nidrasaka tam'le filoham-pirenena mazavy iny fa ty ndray mitoerako ty élection de proximité ty manakaiky ny vahoaka ty ary vahoaka mihitsy ny joro satria manakaiky azy io de mifankafantatra daholo ny olona de fantany hoe dadatoa ny candidat na ny zandrany na ny zokony na anabaviny na ny rahavaviny de ho arahany masy io de matahotra le betondra de ny fanakanany an'le izy zany de any am'ty petrabola sy fampiakarana ny caution ty rehefa matahotra nareo de tsoro le izy fa zavatra tak'izao a dia tsy manaja lalàny nareo a matahotra nareo a ary manao soso ny zo fototra sy ny demokrasia nareo eto Madagasikara
tiatsika mariana kely am'izay manko zany zao de hoe hatramin'ny alina io maraina io a de nahazo antso vitsivitsy tamina karazan'olona ava amina vondrana antoko sy ava amina fikambanina samy hafa hoe gravy ty raha faniry fa tena mbola tsisy ohatran'ity fa le izy fotsiny zany ho an'ny fomba fanaovana politika de hoe efa natsinjo am'le paipakady politika ohatran'ingy le collectif de candidat ny amin'ny hoe retolo reto dia zay ty ny lalaovana ny lalam-pifidianana sy ny androm-panjakana ahafahany manjaka tokana sy mifehan'ny fanjakana zay ny azy ny lalàna lalovina eo zay ny azy ny lalàna avokana eo zay ny azy ny kilalao-mbola atsipony eo ny société civile tamin'ny alarobia de efa nanaitra misy avalo amin'ny fitopolo ny société civile hoe ireto ny tsy fanjariana vokatry le fifidianana teo ka tsy tokony iverina itsony mbola sy dila zany le adevitra momba n'lay fanatsika fona ny fiarahamonim-pirenena le zava-misy tamin'ny fifidianana filoam-pirenena farany teo iny efa tonga indray ty zany ny zava-doza entin'le gouvernemanta de entina ty am'le petrabola le izy zay anaovana élimination politique am'izay tsy mitovy hevitra am tena hisakanana an'le olona zay mety atahorana ka mety hijoro amin'ny fotikevitra mety ho be vava ary ty tanindrazana tsy ho avy any am'izany lapa ny anteny meram-pirenena izany satria mety ho mamim-bahoaka saingy zao tsy manana moyen de tsy afaka ilahatra am'ireo candidat zay akaiky ny fanjakana sy candidat-mpanjakana ka tsika ara de mahaprisie mihitsy de mamoandray ara didi-mpanjakana a décret hoe akoatry mipetrabola 100 millions de francs na 20 millions d'ariary de tsy maintsy manana t-shirt mitovy isa amin'isa mpifidindray ara hoe de soraty mihitsy hoe t-shirt nylon tsy maintsy manana kaskety tsy maintsy manana lamba hoany tsy maintsy mizara koveta tsy maintsy mizara jiro raha ohatra ka zay mihitsy mahafinaritra ny fonareo mba hisakanana ny hafa tsy hitondra ny heviny ary tsy handray anjara ao anatin'izany fampandrosoana ny firenena zany endriky ny fitiava-tanindrazana tompoko ny fandraisana anjara ny fifidianana ary hitondrana ny anjara briky ho fampandrosoana ny firenena ka mazava ny teny député toditsoa teo symbolika fotsiny io fa tsy mifandaniana rehetra sy mivola igalabonana le fanjakana zay fantatra fa tsy manam-bola sahirana tsy hanana ny mpiara-miasa mpiara-mombona antilafahatokisana tsony am'izao fotoana zao ary tratrana pression maro be etseroa satria tsisy vola le fanjakana de mangarongarona amin'ny posin'olona aty amina caution am'izao fotoana zao zany io raha manana honnêteté sincérité politika ihany ko tsy manao a hosakana ny pray-tandrazana tsy afaka nitondra ny anjara brikiny amin'ny alala ny fifidianana aprosiana raha mpanao politika irotsaka amin'ny alala ny fifidianana atsaraina fotsiny loi électoral fa tsy hoe tsy zay tsy afaka miatrika ny tontolo vola de tsy tokony hitondra ny anjara brikiny eo amin'ny fitantanana ny firenena tena tratratradraitsika zany tsiketsika zany e ny fahorian'le fanjakana rehefa manepotra azy tsy fandoavana karaha metsery no amin'ny commune urbaine ny Tananarivo renivohitra mitaraina mpiasa fa tsy voalony karama za mbola tsy resaka am'ireo a mpiara-miasa an'le fitondram-panjakana mpanao an'le asa samy hafa zay sahirina am'izao fotoana zao ary mandeha ny adevitra député tsotsoro raha ny entsika ihany ko hatramina mpiasa-mpanjakana de tonga hatramin'ny hoe mety isina fampianana ny adevitra mifono ambadika lizy moa zany de hoe ho fanadiovana an'ireo fonctionnaire fantôme de gaga sy talanjona iantsika anky vare zany nge misy foana isatony any am'le mode de recrutement any am'lay fomba fandraisana mpiasa-mpanjakana na amin'ny alalan'ny sélection na dossier na concours direct na sala am'izany de efa misy foana ny fandaminana asa ary misy koa ny logiciel la ampiasaina ahafahana manamarina sy manadio le mpiasa-mpanjakana asa efa nataony republika amin'ny fandimo ny fandadiovana anjamy mpiasa-mpanjakana zany ary zany ny napetraka andriamatoa Marc Ravalomanina na fony tatana ny firenena tsaroko tsara ministry ny asa-mpanjakana tam'izany nanomboka tamin'ny vola Dieudonné ezaka nataony vola Dieudonné zany ezaka nataony ministra Ingva zany ezaka nataony tompo latsy andopo zaki zany tao fonction publique fa tsy hoe voatongynareo de nareo kory ny mba hanao azy
nanao an'izany daholo ministry ny asam-panjakana rehetra teo enona ipapatabera raha nieritreritra an'izay fa ny mipapatabera de zao nametraka ihany ko mahazava-dehibe ale hoe alignement le grille indiciaire fampitoviana le grille indiciaire n'lay mpiasa izany de zao ndray moa zany député Totoso ketriketrika indray ny amina hoe tokony ahena le mpiasam-panjakana ny impact an'izany socio-économique mbola tsy resahana fa fotsiny ny hoe inony zany adevitra mandeha any ambadika zany de azotsika an-tsaina le izy de za tsy manam-bola le fanjakana fa resaka gouvernance zany na tiana na tsy tiana député Totoso. Ya marina ny teninao Faniry fa resabe misy zao am'izao ary betabe ny matao raha zao zao de betabe mandefa SMS amiko a de monsieur le député hoe nasehoanao hoe misy fa niditra teo tsika de mbola misy am'izao hoe reo mpiasa-panjakana zay betabe namana ao anatin'ireny misy havana misy namana misy mpiaramonina betsaka hoe ahoany ty resaky ty hoe ahena ny isan'ny mpiasa-panjakana ary 50 000 be zao no eritreretina zany a fa hoesorina zany a ao anatin'izay ny dikan'izay Faniry de zao a nisy tsy fahaiza mitantana tao a ary mba isiany équilibre ny masse salariale eto amin'ny tany sy ny firenena de ny mpamatsy vola resam-pirenena mihitsy zany a no nanao pression an'le mpitondry reto hoe tena efa tena sahirany ianareo a amy resaka fitantanana ny politika économique ny politika monétaire eto Madagasikara dia manao pression ny olona hoe be loatra ny recrutement ny mpiasa-panjakana zay nataonareo nefa tokony nataonareo a de tokony hoe andrisika n'olona anetan'olona any amin'ny asa famokarana ary tokony ampina zany a ny vahoaka ho any amina fandrarana de any amin'ny asa famokarana famorona orinasa fanampiana ny tatsaha no tokony amokatra zany a no tokony no atao a de rehefa mamokatra ianao a dia manao fanondrana ianao a de miaina ke le devisinao efa nidradradradraitsika ary mena olona ary va tamin'ny hery nitsikatranao a resaka toekana rano fotsiny ndresatsika anao tao de tsapa le baireo satria mila vonjy ny fitondrana hoe kendaroroka am'izao fotoana zao satria tsisy fanampiana tsonge zao e bloqué ny fanampiana ary zay mahatonga ny mpamatsy vola manihery ihany ko hoe atao vaingana ny fifidianana solom-bava-moaka satria mila équilibre de pouvoir ny mpamatsy vola sy ny firenena mandroso am'izao fotoana zao ary ho raha maso tsara io élection io ary io zany nahitana tena hoe rapport de force hoe iza no tiany ny vahoaka ary ahoana am'izay no anitsiana reto fanjakana reto fa raha izy sa misy foana tsy ny ao de jamba mifampitantana ry zareo dia zao lasany amy kizy zao zany a ny firenetsika am'izao fotoana zao nisan'ny mpiasa-panjakana zao de eo amy 208 000 eo nisan'ny fonctionnaire am'izao fotoana zao zany a de taviny nahoitina 50 000 le izy ary io zany misy mbola misy gymnastique ataony io mamboarindry zareo zany le isa ao anatin'izay ahoana moa no de tavindry zareo satria alefa le communiqué zany any isaky ny ministère ampitahorina ndray le mpiasa-panjakana fa mihina raha azavaina tsara ny mariny hoe be da be ike ianareo no tsy manaja lalàna ny mpiasa-panjakana be da be ny mpiasa-panjakana manao fitondratena tsy mety be da be ny mpiasa-panjakana no fictif ngamo vo androany zany fa izao raha nala-piasa-panjakana anankiray zany ianao mbola sarotra manala-piasa-panjakana anankiray zany tady toy zay hoe mahay procédure fe reto ndray tsy mahay mbola misy miakatra codis zany concept de discipline maro mbola misy preuve be da be hoe nan'izy ny tena tsy tonga foana tam'ity 3 mois inona ny atony mbola be da be ny pitsipitsina am'izay vo azo mahazo manala-piasa-panjakana anankiray anao fa ny eto zany aloha dia ny ECD zany hoe ny contractuel rehetrarehetra zany aloha de hoesoriny zareo daholo zany a am'izao fotoana zao hoesoriny daholo zany ny ECD contractuel rehetra zany zao Faniry de hoesoriny daholo rehefa
misy amanarefaka zany faniry de ho aiza reny olo reny nefa reny olo reny nisy lasa 5 taona 1 taona 20 taona 10 taona contractuel de manana tena zany reny olo reny hoe ho lasa mba tena fonctionnaire zany le olona ao anatin'le izy de amoronana n'zao hoe za hoe misy an'zao hoe misy an'zao fa tsory amin'ny olona le izy hoe tsy naomby le fitantanana tsy naomby le recrutement zay ataonareo makapiasa mpanjakana ray anao manao recrutement tsy manao description de poste kory anao hoe olona tokony inona akory ny concours zay atao io a fa le recrutement zany le tonga de miditra any amin'ny ministère tsy evaluenanao koa le olona hoe olona salami zany tokony recrutena zany ao anatin'zany ary lalam-pamehana ve zany mirecruter mpiasa mpanjakana be da be zany atratra am'izay 5 taona na teo andry zareo zay fa zao a azony pression maro isan-karazana hoe lasa tsy niteraka famokarana le zavatra lasa tsy misy équilibre ny masy salariala intsony satria ny mpiasa mpanjakana de dépense no betsaka ny karamanao ke misy atao hoe dépense de fonctionnement ao anatin'ny budget de l'état de anisan'zany ny karama zay tena hoe anisany tena hoe miala betsaka ao anatina budget de l'état ny karamana mpiasa mpanjakana nefa ny hitakina de tokony isy asa tena tsara zany a mba nisy résultat de davina tao anatin'zany mato tsy ampy ny résultat ozy ny mpamatsy vola tsy le hoe mpiasa mpanjakana akory ny dondrona sy venana fa le mpitondra mihitsy tsy manana vision mazava tsara tsisy objectif mazava tsara zay hita tanana ny ministère sy ny institution isa-tsokajiny tsy nazava tsara ny fitsipo-dalao ary isam-bolan'zao de misy foana ravaina foana ny gouvernementa de ty akisakato de ty akisakato de ovaina daholo ny anarana maro isan-karazana zao de mbola misy hoe secrétaire d'etat ndray tsy mety teraka tsy mety teraka de sady mifanitsaka ndraikitra amin'ny ministera ao anatin'le izy de iza zany minony olona ao anatin'zay iza zany no mitantana an'le mpiasa mpanjakana ao anatin'le izy de fanina nge le mpiasa mpanjakana e ny formation tsy misy zany hoe renforcement de capacité menan'ny fonctionnaire zany efa misy ny technologie ny évolution-na technologie zao fa tena tsy mataka nge le administration ita publique en général mihitsy e ka io défaut misy io a défaut ary erreur any anivon'ny administration publique eto Madagasikara zay misy lourdeur administrative sy lenteur administrative ary misy corruption be loatra ny administration publique eto Madagasikara efa pourri ny fitatana ny administration publique eto Madagasikara de tsy mahagaga zany fa le lohany mihitsy iza ny chef d'administration chef de l'administration ny premier ministre nge ka le premier ministre mihitsy zany a ny tsy manisy toromarika mazava sy vina ho an'ny ministera maro isan-karazany de tsy mahagaga raha misy zavatra tena tsy mandeha mihitsy zany a amin'ny asa mpanjakana eto Madagasikara de maninona zany ny mpiasa mpanjakana foana no victime ao anatin'le izy fa ny mpitondra nge natonga an'zany e nareo tsy mahay mitantana e mi-exécuté nge ny mpiasa mpanjakana e ny vision sy ny politique publique ny programme zay nomenareo exécutif e tady toy zay matoa tsy nisy résultat de vilana zany ny vision sy ny objectif nomenareo ny administration publique zay ny fonctionnaire no miasa ao anatina administration publique ho azavaiko tsara mihitsy mantsy le izy a mba ho hita nyvoaka somain'ny mpitondra le izy fa maninona zany rehefa misy baiko avany efa hitan'ny mpamatsy vola tsy mandeha am'zay aloha ny fitatahana mpanjakana de maninona ny mpiasa mpanjakana sy ny ECD zay niaritra ny mafy tao no tsy maintsy esorina ao anatin'izy fa nareo nge no tokony miala ny mpitondry e nareo ny premier responsable amy tsy fahombiazany a ny fitatahana mpanjakana eto Madagasikara ka alohanao io zany faniry raha sa androka zany ary io ary tsy 50 000 fotsiny a ny enina ety faniry fa tena efa manakaiky ny 100 000 no tokony ho amboarina zany zay na ahena ny anatiny de amin'ny fomba ahoana zany no analana ao an'zany hoe mpiasa mpanjakana sy ny ECD zany eritrereto fa raha ataoko hoe 50 000 zany faniry no esorina amina mpiasa mpanjakana ao anatin'ny ECD 50 000 manambady le olona de efa 100 000 zay atao hoe manany zanaka telo de efa firy de efa 300 000 ke zany e no migioka zany ny mafy hoe
tsy mananasa ndray zany a eto Madagasikara akoatrany efa tsy mananasa akoatra ny chômeur sy ny karazany tsy fisena asa zay indrindra de eritreretra zany 100 000 de 300 000 miampy zany de tsy mihinan-kana zany reo fianakaviany reo de ho tezitra koa ny ratapo am'ireo sy ny ray aman-dreny reo de misy firy zany efa manitsiny manitsiny zany a no lasa tena hoe lasa misy charge am'le fiarahamonina sy ny fianakaviana ny tsanasa efa petsaka ny zavatra efa aky ny zavatra olona efa miasa ndray zany zao a ny hoe ahena am'zao fotoana zao a tonga de isy explosion sociale io ary zany ke efa nyteny foana ovay le système administration eto Madagasikara atsara ao io fa maninona raha ohatra tsika hoe angaratahaka io en franci foana ke no angaratahaka mihitsika zao am'lolo fa nanomboka 26 juillet 2004 loi organique des lois des finances anarana fotsiny mio hoe mba manaraka ny toetrandro tsika fa le administration bureaucratique teo aloha ihany mbola enana am'izao fa forme fotsiny miova hoe budget de programme le izy au lieu de budget de moyen fa nisy zavatra hita nge faniry amin'ny asa-panjakana de corruption ary manao zavatra ianao a ela be na izy io na izy na any amy fitsarana io na any amy domaine io na any amin'ny be tena be da be akoatriny ny blocage administratif rehetrarehetra zany a zay tena hoe feno kolokolo izany natonga an'izany misy mpitondry tsika eto ary ny mpitondra ao de tokony ho modely foana misy mpitarika tsika maninona raha asiana système de contrôle tena mazava be mihitsy e miarana am'le kolokolo e azo apetraka nke zany e de manomboka any amin'ny mpitondra no asiana an'izany fa matao koa manao an'izany ny mpiasa de hitany fa hoe le mpitarika anay le mpitondra anay ary manao ny ataony ka zay koa hoe tsy manao ny ataonay zany a ao anatin'zany zany ao mila fanovana rafitra izany mila olona mahay mijery mahay maîtriser ny administration ny olona tokony hitondra ny tany sy ny firenena olona mahay mitondra olona mahay mitarika olona fa olona rehetra zay zao karazana ministre zao faniry poste politique zany ny dirikaby any amin'ny présidence zany mana gabarit politique zany mana expérience politique zany olona manana maizy azy zany hoe inona ny zavatra efa vitany teto amy tany sy ny firenena sy ny andraikiny zay na vo tokony atao ministre zany na dirikabo na présidence na directeur maro samihafa na ho candidat solombavam-bahoaka koa renao tokony efa fantata zany amy sosiny tsara sy ny maizy azy sy amy fahaizana amampahalalana ao anatin'zany fa n'importe qui zao de lasa minisitra daholy lasa hosolombavam-bahoaka daholy lasa kadirikabiny na présidence daholy lasa directeur daholy de tsy mahagaga raha ohatra zao le firenetsika fa olona tsy mahafy akory ny fitantanina mpanjakana olona tsy manana ny fahendrena tsy manana ny fahalalana no mitondra ny firenetsika ary olona tsy mahay mihaino ny vahoaka tsy mahay mihaino zany hoe inona ny aspiration ny olona inona ny réalité inona ny filan'ny vahoaka de tsy mahagaga na mikory fahany ohatra zao a ny vahoaka sy ny firenena amin'ny akapobeany fanery le UEM aloha zany na tiana na tsy tiana zany de tsy mipasy tsy mipasy le UEM na ny initiative émergence Madagasikara zay tokony nisy an'le plan émergence Madagasikara niara-moa tsy mety hita voaka mihitsy hoe aizany efa rahany iny de inona 4% n'iny plan iny ny réaliser sy le tao anatiny la velo rano 340 zany fa de mijanona ho resabe fotsiny amaraparantsika député Todisandry Mampandry mivombonina any ambadika any ko député Randrena Sostanslas zay avy mitsidika ny tany amin'ny faritra iva samy hafa teny any ko manambavao resahana amitsika zany avy be moa ny orana ao ambadika ao a de voamaika ihany ko manakolazaintsika satria tena sahirana le tanàna am'izao fotoana zao a te antany fotsiny député io zany a raikitra zany fifidianana fa mbola mandeha zany lay zava-misy am'izao fotoana zao satria betsaka ny fanehoan-kevitra ataon'ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena samihafa ny am'ty hoe tikanjo tikany na caution na 20 millions d'ariary tya na zany na tsy zany aza nefa mila sa sy vonona ny vahoaka malagasy hiafika amin'ny fifidianana ho avy eo ya sady fanentanana ty zany ya ny amarana azy zany a dia marina ny teninao faniry fa ninona tetika raha tsy ataonareo zany a mba hisakananatsika tsy ho candidat
satria matahotra reo fa azony maronistsika dia zany akory tsy masakana atsika vahoaka malagasy rehetra ny fidy ity ho any deuxième tour ty fialanenina farany ty fifidianana solom-bava-bahoaka ty zany a de izay rehefa vitatsika eto ty ka maro anisy ty a de afaka mifangejantsika ary mahazo an'izany hoe fanovana am'izay sy fanavotam-pireneny zany ny vahoaka malagasy ka zao zany dia firaisakina atsika zao zany hoe firaisakina ny firenena firaisakina pirenena firaisakina ny vahoaka zany a ty rahantsika am fahasivy amby 20 ny volana mety raha tiatsika zany ny amadika ny pejy ialatsika am'izao fantrano zao ialatsika am'izao jadony zao ialatsika am'izao a fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana sy ny zo fototra sy ny lalana maro isan-karazany zao raha tiatsika ny ala am'izao fampitehany resaka fanabeazana ny fahasalamana ny tsy fandrimpanemana zay manerana ny nosy eto madagasikara zao a dia ty fifidianana solom-bava-bahoaka ty zany no lalana farany afahatsika zany a mitsipaka izany fangejana zay mahazo atsitsika zay efa nijery tsika nianaratsika nynivon'ny tafokotany maro nynivon'ny tafokotany maro aokatsika tsy ravoravo-tana ntsony zany a am'izao fotoana zao rehefa asehotsika zay fitambarana hery zay ka mifiditsika aitsika zay olona fidiana de am'ty zay toraka ty aza manaotra ny talohantsony hoe mifiditsika ny maraina de any an-trano fotsintsika miheno radio na meny ty tele hoe naresy ve le kandidahako fa manara-maso any amin'ny rofatanjabato tsika miara manisa vaty eo tsika dia manaraka misy an'iny vato iny tsika organisena tsara le izy alaina sary tsara le fifidiananao tsy jerevina tsara zany a ny manisa vato sy ny rehetra de alahtsika iny anivon'ny firaisana iny anivon'ny seny arahantsika masy io fa rehefa mavita an'zay isika zany hoe mizelena le faisakina pirenena le faisakina atsika zany a no atambatra am'ty a mamondray andro mihitsy zany tsika amin'io ary andro tsy fesany io satria ho an'ny taranaka ny divantsika ho an'ny firenena fa rehefa raha tsika zay a tsy afaka mangala-bato reo a ary tsy afa midika ntsony zany reo anatin'zay ary fatany zany satria ho sarotiny am'izay ny olona am'ty fifidianana farany am'ty fifidianana zay ho avy ity de any am'le caution zany a no anaovany azy fa samino fa raha tasominy amin'ny olo momoolo izy a dia anazy moa zany a de tsy maintsy mesaky tsika ary ny vahoaka akory afaka manao cotisation ny vahoaka am'zany raha hitatsika le miditsika zay misy atsika any ka hoe ty tena maminay tya tena hitondra ny feonay ary ty olo ty de ty tena hoe mendrika ao anatin'izay a afaka mijery moyen hafa foana ny fiarahamonina rehefa miara mientany tsitsika zany ao anatin'izay a iny de tavatsika an'izay fa ny divatsika io zany de hoe mahatsirariny kosa aloha io a ao anatin'izay fa raha tena tsy maintsy olo izy de tsy okory natao ampembra atsika ry vahoaka fa zao ny anotsika zany firaisakina tsika zay mena moa io arabasoa arabatsara fa tya efa tena hoe deuxième tour zany tya eto nanehotsika fa iraisika entina anehotsika fa mitovy feotsika mitovy fijeritsika ary samy resy lahatra daholy ny vahoaka fa hoe potika ny firenena sahiranytsika fa diranovantsika tsy zavatra mandeha ntsony io am'izao fotoana zao a de zay no anambaratsika ny hery hifanaitanantsika zany a fa hifidy daholo tsika amin'ny fifidianana manaraka rehetra eo dia zay ngamba ny amaranako azy faniry fa dia mirary sosiny tsara ho atsika rehetra ary mirary faran'ny herinandro samatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra na etantoeran'io na anivelany ya ny sareko ny sainy rehetra fotsiny de hoe mba asika sary an-tsaina ve zany hoe rehefa mahazo maranisa ao amin'ny anteny meram-pirenena ny mpanohatra ka ny mpanohatra ny anolotra ny anaran'ny prime ministre sahirany reto olo reto fa kalma fotsiny aloha so raha tsara ny anarana efa betsaka ianareo no nandeha tany ary nameva votaty aminay a rehefa aoarinany zao ndray satria isy toromarika vaovao iainga ndray de hafa ndray no hitondrantsika amin'ny baolina zany aorinany zany resaka rehetrarehetra izany a de tsy maintsy amme ny toromarika samy hafa itsika mba ahafahana zany mitondra anjany adevitra zany a eny anivon'ny distrika zay misy atsika rehetra zany fa
manaraka tsika hoy ary marina fa niany hoe fampiasana ny lalàna sisa sy ny fahefany eo ampelantanany no any azony reto olo reo atao fa fata ny fa tsy any aminy tsony ny fitiavany vaoka fata ny fa tsy any aminy tsony zany hoe tena hoe manana fahasahina ny amin'ny fijoroana ho amin'ny fitiavan-tanindrazana zany sy hoe ampanjaka ny demokrasia sy ny rariny sinitsiny sy ny fahalalahny eto amin'ny firenena zany fatany fa efa tsy any aminy zany efa tsy zay tsony le zava-misy am'izao fotoana zao de io izy io manao any fomba maro samihafa io ao anatiny ny adiny kanosy zany ao anatiny ny olona efa hoe tena matahotra zany ka zay eto mbola tsy miteny hoe karakara fa mivoraka mbola sy tonga antsika fa mila matanjaka tsara ny firaisan-kinatsika mifampiresah eny amin'ny quartier eny amin'ny fokotany aloha eny amin'ny commune district ahoana nanaovana azy io za le naman'izay hoe tsy maintsy amboariny reto amboarina tiana teneny zany de hoe tsy maintsy atao zay ampandresena ny anivon'ny fanoherana rehefa tonga zany fotoanandro zany tikan'izany mila fiomanana teny zao zany ny fiatrehana izany mila fahasahina teny zao zany fiatrehana izany ary tsy ho atao sakana mihitsy zay mety paikady politika arosony reto olo reto fa ny ampiemitra anao ny tadiavina ny ahatonga anao iraviravo tanana ny tadiaviny reto mpitondra fanjakany reto ny ahatonga anao ho kivy ka tsy roso zay niketriky reto olo reto fa rehefa mbola satsika rehefa mbola mampisehotsika fa tsy milavo lefony zany ary tsy misy gasy resy amin'ny taniny zany de ndao ary endrim-pijoroana ny firaisan-kina miaraka ary nyfandraisana anjara amin'ny fifidianana dia mampiseho fitiava-tanindrazana de zany rehetrarehetra zany no iantsona ny firaisan-kinantsika zany ny antsona ny fahasahitsika miaraka zany ambara fa tsy mora le izy fa tsy maintretrehana nefa satria zany raha ohatra tsika menakavy ka iraviravo tanana raha ohatra tsika menakavy ka manao hoe lesehale fotsiny amin'ny reto olo reto de tonga amin'ny teny folomarika ravalomanina de anjaka tokanyreo fa tsy aza vela anjaka tokanyreo fa raha mbola etotsika ary raha mbola misy fofinaina koa de mijoratra amin'ny farantsika miaro n'ty Madagasikara ty miaro mandray andraikitra manao ny ezaka rehetrarehetra tsy milavo lefony tsy mitaretana mepaka de zany mbola etsona ny firaisan-kina manomboka any amin'ny vakiparitra sy ny fokotany any amin'ny commune rehetrarehetra zay misy atsika sy ny distrika atambaro ny hery ny fampiresaha de fataro ny tokony atao ahafahana zany tsy hoe ny fidiana fa miaro ny lay safiditsika 720 ny distrika ifanaretsaka amin'ny distrika 720 ny vondron'olona iaro ny safidy marina sy ara-dalàna tsy mitovy an'le hoe aty amin'ny fohy be aty amin'ny ACC aty de azo raisina fa tsy mitombona na hoe mitombona fa tsy azo raisina na hoe sady tsy azo raisina ny tsy mitombona fa hafa ny ady hevitra mandeha any amin'ny distrika zay mifankafantatra tsara zany de miomana am'izany tsika menakavy satria mandroso ny fotoana fa 9 ny volana febroary androany amin'ny herinandro tonga de fa miditra fa 7 ny volana febroary tsika mivoatra zany ny raharaha situation eto amin'ny firenena miazakazaka zany ka zany fivoarany sy mifiazakazahany zany de efa mahatonga atsika zany hiomana sy efa hanao fiaingana miaraka avomarika iarika an'ity raharaha mangy ty efa voninao ambadika eo ny député Randrena Sostanslasy tsy akipetraka nandritry ny herinandro maro koa satria Randrena Sostanslasy na rasitany koa nge poste 10 tanatin'ny ataoko satria tsy hoa miboribory tamy faharoa re fa tonga hatrany majanga tonga hatrany toliary tonga hatrany faradofay tonga hatrany fianaratsoa tonga hatrany deko tonga tetsy amin'ny boribory tamy voalohany de kokoa nareo amin'ny boribory tamy voalohany satria teny ny député Rastany
niaraka tamin'ny vahoaka teny nitondra alaolana ny fahasaranana maro samihafa satria nahazo iraka ihany ko avy amin'ny filora valomanana araky ny etaetam-ponina ihany ko zay tonga de tsy maintsy vahana daholo zany rehetrarehetra zany a niaritraritra mihitsiny satria tsy mora mame fahafapo amin'ny vahoaka fotodrafitrasa raha teo no natao zany a tsy maintsy kaliana tsara mba haharitra olovain'ny taranaka zany député Rastany miaraba loatra ny reradreraka tsika fa no ny asa zany tsy mampiemitra atsika kotra zany rehetrarehetra zany fa mahafinaritra amin'ny mame zavatsoa ny vahoaka indrindrandrindra ao anatin'le hoe tsy maintsy mifanampy a fa tsisy manana ny ampy satranao de alohan'ny tenenantsika tsy haitsika miaraba ny vahoaka sy manaraka nyty fandarana ty de miaraba atsika malagasy rehetrarehetra sy manaraka nyty fandarana ty alina tamin'ny fandarana ty indrindraindrindra koa atsika avy any ivelany enany zao tontolo zao tian'izany fa de misehatra malalaka ny tserany zao tontolo zao zany zao fandarantsika zao de misaotra atsika de mbola isaorana koa le nahary le Andriamanitra zay nahafahantsika mbola miverina isan-kerinandro eto ary nahafahantsika ny tafatafa sy ny tinitinika ary na mihery sy tanjaka le izy anao reraka ao ny arirana ao de ao ny zavatra rehetrarehetra nefa de mbola men'Andriamanitra tombony de tsika voninahitra le nahary ny fiainana koa moa tantely amam-bahona ao sosiny tsara de samy tena mivavaka samy mbo mangataka amin'Andriamanitra mba ho soa foana fa samy mahery ao ny tsy salama ao ny mahafinaritra sy ny tany fa de samy sara atsika mianakavy de sotra atsika moa tsy mitanila rehefa mitondra nyty fandarany ty député Rastany a namana faly de rehefa tsy mitanily tsika satria tsika namoaka an'le décret an'le conscience participation teo a de aleoloha avoakatsika ihany le décret an'le convocation des électeurs tsika manko zany amy tony fandarany tony mampianatra foana sy mizara foana ny amin'ny hoe ny atao hoe fifidianana de mielo mandritra ary aorina ny atao hoe fifidianana de tsy ny olombelona sy ny tsy hoe reo fitaovana ihany sy ny vola ikarakarana zany fa ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ireo didy amandalana samihafa zay vao tena azo aroso ny fifidianana de le teo zany a 2024 244 zay le numéro teo fa ty 2024 tiré 243 portant convocation des électeurs pour les élections législatives zany de rehefa mamaky foana zany didy ohatran'izao a de jereva avy hatrany ny article 1 ny article premier zany marimarina kokoa zany a ny article premier zany jereva nahatrany a de tonga de mazava be zany a io hitantsika io les électeurs sont convoqués aux urnes le mercredi 29 mai 2024 à partir de 6 heures afin d'élire les députés à l'Assemblée nationale dikazay de hoe atsona ny mpifidy andatsabato amin'ny alarobia 7 ny volana me 4 manomboka amin'ny eninora mba sisafidy izay solombavam-baoaka eo anivon'ny anteny mera-pirenena zay zany 9 andro mialohan'le fifidianana ny convocation des électeurs 90 jours zany zay namboarany eo anivon'ny loi électorale mazava iny zany a le adihevitra anankiray teo mbola manahirina atsika iny fa indray tsy amelantsika iny am'le fikafika kely madinidinika mandreraka masositra am'le ady akafetseny tsy mbola nahita ola fetsy be ohatran'reto tsika amin'ny fanaovana politika ary tsy mba fetsy amy tsara fa fetsy mahasositra ary lay afahana mifikotra an'le fahefana le hidongina seza zay le mahafinaritra nyreto olo reto ao anatin'lay fahafinaretanizy menakavy manao politika tsy le anao politika tena mba hahatsara sy hafinaritra amin'ny fomba fanajana ny lalàna sy heverina fa mahatsara ny fiarahamonina ara-tsosialy ara ekonomika zany ngeny ny anaovana politika miainga avy amina foto-kevy be idéologie anenreto olo reto de hoe ahoana ny ahafahantsika tena mipetaka tsara mihitsy milalao ny didy amandalana rehetra ary mampiasa amin'ny fahefatsika ka tsy hisy anelongelona atsika ary zay mitady anelongelona atsika ipotsoana atsika avy hatrany zany reto olo reto de io ataon'io 50 millions d'ariary ny caution ana président de république tampoka teo nataony 200 millions d'ariary 5 millions d'ariary tamin'ny élection législative tampoka teo tam 2019 zany aty amy 10 millions d'ariary non 20 millions d'ariary zay le tenentsika hoe tsy hoe zavatra asoa fa zavatra mampime zavatra tsy mitondra
fampitambarana fa fanatsarana fampisamatsamahana l izy satria de miverina foantsika am'tentsika hoe te anjaka tokany reto olo reto te ilazy izy fa anazy Madagasikara miaraka am'ireo mpandraraha vitsivitsy miaraka am'ireo olona samy hafa zay tsy gasy manodidina azy any ambadika any mbola tonontsika zany rehefa tonga fotoana fo mbe fahefantsika antsika resaka am'izany député Rastana efa ndresaka ihany zasy député Todzoa teo momba nyity petrabola ty na fandraisana anjara caution ina moa zany tsy hoe doublon fa efa nyre doublon zany efa fandroany ianao no solomamboaka tam'ty mandat ty zany hoe le mandat 2019-2024 talohan'iny efa solombamboaka ianao nanomboka 3 sy 4 de mbola naveriny vaoka dikan'izany zany nahita ianao zany nizotra mpifidianana tamin'ny ianao zay nrotsaka ho fidiana de anisan'le nandoha le caution ianao fa tsy ohatran'izany le caution tamin'ny voalohany aty izy ngamba hoe savez hoe miakatra le vidim-piainana de miakatra koa le caution député Rastana sotranao amin'ny président antsika hoe lozy ty marina mafy lizy ange raha ataony zavatra fandininy tamin'ny voalohany aloha nataony zareo normal tamin'ny première mandahako asa 25 000 francs mbola latsaka izy tamin'ny voalohany 25 000 tamin'ny voalohany mety tany amin'ny 1 million de tam'ireny izy mbola mafana fo mbola niaraka tamin'le programme li sy ny tariny hoe anao zavatra amokatra de tsy natahatra mbola natoko tena le oviny le tamin'ny premier mandat tamin'ny 2013 jusqu'à 2019 mbola tsisy deuxième mandat ndray mbola eo ihany izy mbola tsy very toko izy fa tena hoe mbola vitako ihany ty zavatra ty tena atao 25 mbola natoko tena zareo fahalalako azy nefa rehefa tena tonga tokontokony pitra tao daholo le promesy tsy vita le tsy faiza mitantana sy ny tariny verivotro izy hoe inona fika tena iny tena mifitra tamin'ny farany tamin'ny fividianana teo de le tratra le tamin'ny olona tsikay olona tena tokony tsy fity fa tena manana nationalité vazaha inona nataony de ohatran'ireny hevitra ny olona ohatrany tsy nianatra tontolo aby ny sisa taona mandika ny lalàna zavatra misy sy atahany azahoanan'le plasy de tiany tamin'le caution fahalalako azy efa tena leo le olona fa leo azy fatany fa leo azy ohatran'ny président Ravalomanana le tany Antsoy tsy nanao propagande iny nefa nitarika lavabe misy toerana telo izy zay nitarika be da be akoatra ny alatra nataony zareo raha natao zany ny kajikajy président Ravalomanana nahazo 12% sy tena nahazo 14 fa 28% nefa ny taux de participation raha tena marina 26% zany hoe zara raha 1% va mividy lianga 2 na 10% maximum azonao le fitambaran'le cité sy Ravaly le 26 teneniko fa le tato am'le taux de participation tena marina mafy tena 25 sa 20 eo de ary l'izy fa de sautena fa tsika mbola tsy manisa an'le 1% kely sy 4% président Rajoelina ady azonao de natatra ny Rajoelina tsy ampidirina donc tsisy mifidy angely rangaha ny tena marina zay natao raha mafy be de tonga le ketriketrika adala ketriketrika ny olona tsy nianatra de manabady olona mihitsy ny zalahy de tsy menatra olona amin'iny io tsy menatra io tena tsy menatra olona tsy mahalala menatra de ao ve de conscient de tena marina le ten'le gouverneur lazany teo hoe 120% kay resaka 120 député 120 député ny objectif anjareo no tratrariny de miketriketrika izy zamandro ny voreo ina natao de zay zany mitanjona nataony ndao pianao amin'ny vola fa atsika mahita vola eo tena alatra volavola be da be tonga tsy le ragna ahodikodiny io ny elementsika amina fa ny ndretraretra le any ambanivohitra le tendrenivohitra aloha sira fa mahita daholo ny mpanohatra fa le any ambanivohitra tena be da be le tehitra le tena mambahoaka tsara ny fiarahamonina tena tokony havita azy sy ny fiarahamonina ray ny tonga de eliminendry zareo de zay nanaovany an'io de tena
zavatra be mampalelo be ary diso ana-tenana ihany satria ny olona ny any ambanivohitra akoatra ny dalo kely mangalatra zany favorisen'zareo satria Betapingy tsy manaratsy ny député namana Betapingy olona tsy mananaty mpivelomany folona dalodalo nangalatra sy ny tary de nanakoseo de mividy olona de lany député favorisen'ny zavatra tsy marina zany zareo amin'ny koseo ataon'io zay ny zavatra tokony zavatra misy ary ny zavatra fahandroany raha jerena ny tao amin'ny député nisy teo anazy ange ny 80 plateforme an'zareo 80 député nge anazy ny katahino tsara te anazy ny 80% de mbola tena tiany temena tena avy nitazomina foana le 80% io de inona fika ny aiza mbola nisy ohatry zany hoe tamin'anay zao de tonga de telo roa volana miloha de tonga de efa nitapahana ny député hoe tsisy député tsony fa ao anatin'le lalàna 30 jours 60 jours de mijanona tam'ty nalefan'zareo foana lisy paripatonga sady ao anatin'ny fanana amin'ny mandat mbola manao propagande fatanao ve faniry ny stratégie nzareo tamin'io satria io le misy le carburant misy le karama de efa mora ho azy ao na ampidirany azy mbola mahazo vola reo député mbola tiany tazomina daholo reo député 80 zao de efa avantage azy satria le karama tsy nitapahana de ampiny-kely fotsiny izy de vita masa mbola vo vidy hitanao ny olona nge am'izao fotoana zao ohatra ny olona tena hitanao mamitoka raha rastany zao na hoe grametre faniry ohatra zao tena olona miraisonna tsara reo mbola tsy mamo fa rehefa tena mamitoka mamitapiny ianao tsy tompony tenanao fa tena hoentina an'izay fatetinalina tiako atongavana de ty na olona tena tsy tia anazy tena olona famakalika azy io le mamitoka efa hoentin'le tsy fahatrana na ariary aratsita de tena voavidy ny vola kely zay ny ratsy le tsy mahakontrôle tena ntsony zay zava-dratsy le olona sasatsasany azonao tsy azonao tsara moa tsy mahakontrôle ohatra le olona mamo efa tsy tompony tena ntsony na de tsy te azy ary efa tsy paza ny fotsim-baritely iny fa tena mifidy anazy de manao raha maloto ohatra zareo tena natany fividianana nge tena Betapingy ny zavatra lalàna sautenio zareo reo président sy ny namany reo ka manao Andriamanitra tsisy zareo tsy mijery aloha samangina ary tsy ela fanapana tsy maro toerana ohatra ny hitanao ohatra ny vary aloha mahatrapo fa tsy mahavita taona ohatra koa ny fitondran-dralary io lany tanteraka daholo zay ny fa mino fa meritry moa tsy ela velona io mbola misy Andriamanitra tena tsy ho lasa lava tena tsy ohatra ny vary aloha mahavita kely herinandro fa tsy mahavita ny taona ray tiako lazany eo amin'ny mandany io raha tsy miva fomba famindratra zareo tohatra am'izao zavatra io vao maika ratsy be ny toerana misy an'zareo mahakivy ratsy na olona tsy hosorena na olona tsy hokivy am'zay fe caution 25 millions ve ataonao 100 millions de tena hitantenao hoe fika anatitra tena tsisy intelligence mihitsiny fa de par tous les moyens na vonoko inona na zonandreo zaratsy nataony 200 millions fenikeniko hoe 200 millions fa ngamba mbo menamenatra de aloha tao zany fa sika 200 millions nge fenikeniko fa hoe nataony 100 millions ihany hoe ilimenio hitanareo vahoaka tena rombotra ary rehefa tena tsara ina moa tsara tatana tsara hitana le olona hitanareo ny resultat fa vao maika tonanareo any amin'ny lavaka io ny olona ngela fafambaraka ny olona ngera mba tiditra ny any ambanivohitra ny any tsenanety na zara azonao sarosarotra fa tena midiko ny omby azonao mananao omby hoe mananao omby folo ange vao mahavita an'izany tandraza mba de hiditra izy omby folo tsy raharahan'ny olona fanavotana tandraza so de disevitra nareo rery manam-bola fa tena ifanampian'olona fa mpian'Andriamanitra rangaty io fa tena hovizanareo fa de mba hataovy soa moa ny zavatra mba hataovy ampeverany samy malagasy hita be ranga le toe-tsainareo tsy gasy mihitsy fa tena vazanareo tsy mbo zavatra intérêt tena mahasoa malagasy nataonareo fa intérêt anareo rery ho anareo vitsanisa anareo vitsanisa am'le 6% la zany tsy 6% fa an'le 3% tena anaovana iny zavatra rehetra rehetra de milamy izy le 96% zany le 95 de tsy raha rain'zareo fotsiny fa dinganany fotsiny tsy raha rahany tsy mivavaka tsy manino fa mbola ozy lira hoe tsakotsy misy eo mbola ho tsakotsy misy eo tsakotsy misy eo fa député Rastany ino moa tsy maintsy ny lalovantsika iny fa
nandritry ny 2 andro zay a de tazana teny amin'ny terrain teny tsy 2 andro kosa efa nioatran'zay akoatran'ny tery ambony teny akazoto sy akazotokana akazotokana akazoto zany ray manko anosy mahavelona zany fa teny akazotokanamandsesy teny amin'ny atome sy ny sisa maromaro ny zavatra anale fa teny amin'ny terrain ianao hatramin'ny omaly fakomaly talohan'zay taty amin'ny boribory tany voalohany satria tena misy olona dibo-drano ihany ko zany tena tsy maintsy mivaolana vahana olana maika moa zany fa tsy hoe mivaolana maika fa ny vahana olana maika inona aloha ny azo ambara mikasika an'izay lafiny zavatra zay satria tsy azotsika vela fotsiny am'izao koa mivahoaka eo anatrehan'ny fahaseranana fa mitondran'ny anjara bliky ka zay moa ny timako ny timma de eo anila mivahoaka hatrany ary miaino ny feom-bahoaka de nidina kianja ianao zany miaraka am'ireo mpiara-miasa ny Filomarika Ravalomanina sy ny ekipa nitondra ny anjara bliky rehetrarehetra taiza sy taizavo zany député Rastany io mako hitanao nahitana an'lizy tsy hoe zany amin'ny 2e arrondissement any amin'ny vitsitsika any any ty amin'ny le nitondra motom-pompe ty akaiky ny nina moa zany amazo rivo laky ngeza be io no feno rano dibadrano aby ny tany an-trano de namboariko ny cureko ny lakan-drano tsy naseko sany reto moa parapatonga te arian'rendrano de naseko ina moa hoe satria rehefa avy le orana misesika be le rano de rehefa tsisy ny orana de mivoaka kely de naseko ina moa izy teo le fijanonan'ny rano tony knapé filazaza am'tefa knapé zany hoe rehefa miakatra ny rano de din'ny le olona vetivety de mikiatana de mbo verina de mbo avitra satria rehefa tena avy ny orana iny izy hoe ny mbo afatanana iva de fa nisotra tamin'ny herintaona nataoko an'izay mako manao zavatra anao ny sasany le manao lany akaiky ny propagande tsy arastany tsy am'zany fa vahoaka tena nampiaraka amin'na de zarany amin'ny olona ndraiky efa zay mbanananao efa tam'y rotaona nandritra ny indrano io hatram'izao tsisy tondra drano tsony manodidina niny trano ngamba eo amin'ny tafo 30 manodidina iny miakatra ny rano satria nisy dalina latsaka tamin'ny lalana de afa namboariko le dalina tsireko ny lalana misy 100 metra eo nitapeniko le lalana le rano be diratra any amin'ny kopa lama zay ny ambo vitako de rehefa tena nandeha tsy hitako taty de niresaka moa ma président manana filonoanao manana pitarika ianao de tsy hoe président na Rastany ny tianao fa tonga ny olona tonga ny ana président le fitondrana hafa anketondrana fa tena tsy tena ny fa tena mamono sofina makatsy amin'ny reny makatsy amin'ny rehetrarehetra makany ny gouverne tsisy manao fa tena voavojeny fa dobo-drano sy ny tariny de farany tena ny tima rehetrarehetra ny député samy voaloha isalesy mbo alohan'izany de mifampizara andraikitra de hoe tena ary mbo anatin'ny spécialité anao zay Rastany fa ndambo ajerio eny fa irahantsika amin'iny de zay nahatonga liso tsy hoe Rastany hoe février na hoe ozy ny olona nga laha anao merandray ano manoaly amin'ny areo non fiaraha miasa ny tezeny le antoko zay ary manaiky ary mipetraka ary manetrika ny torevitra ny mpitarika de nataoko lizy tonga de nataoko de le onjezika lizy de ary akaiky ny onjezika lizy misy lalana pavé ngamany eo amin'ny 30 metra eo simba ny ilany de tonga de ndakofana maro mirotosoteoma kely amoy aloha de nitotonana quatrezita de ny zavatra existant moa to de alefaso ngely izy ry faly raha mbo azo atao de nasina perplate ny zavatra existant eo ambony de ohatran'io lalatrany ary am'le lakan-drano canal C3 ohatran'io zao le natao lavabe lo io ty firy metatra député eo amin'ny 50 metra eo azonao vita tsara izy zany vita tsara izao tao anaty voantemny filopitariky anay de tonga de ataovy tsy nahatra andro andro nitsika tonga de fa tairina tonga de fa vita mbola tsy vita izy io atreo no azo atao fa le mitsivoka amin'ny kopy hitanao aloha zao de mikopinay mianandrefana tsy azo atao ohatran'io satria be rano be de be ny côté anakaroa raha ohatra anao ka tena anao azy mira ohatran'ny asiana vato tsy maintsy tena amboarina tsara ny any ambany satria lasa fisure de vaky ritina tsara aloha mialoha amin'ny andro maina lizy de ritina tsara lizy de mbola asiana semelle fa mi-provisoire aloha no anaovana azy naka madre nizay natao pile de pn de
natao anina aloha eo ndreo am 85 metre mianatra efa tohina io 85 metre zay misy mpianatra anankiroa école de tena fotaka veranga de manalaka antsy de sasa mampalahelo de zay mivonjena lara-pahamena de zay koa natao hafa atao izy efa tonga androany ny azo anavana azy io za mipromettre amin'olo tsika hoa député de Madagascar fa tsy hoe any deuxième fa za tsy mboatra ny olona rehetra rehefa ataoko de ataoko fa aloha rehefa maina ny andro ataotsika andira be tena andira tonga reo zao ny camion ny taovana azy no de reo zao mipera-plat io le ariam-badika ary ndraiky andray misy eo amin'ny 30 metre io le mitsofoka makaty amin'ny misy lakan-drano tsy fantako ny tsy hain fa lakan-drano be iva be de rehefa mandalo amin'iny be olona be na mpianatra sy ny tariny tena tsy mine de tena mando ny kiraro de sena de hitanao velomina le tatatra tea de mivacuel ny rano de afaka mandeha le olona mbo miaina ara-talàna zay verangazay mbo miperdetabe mbola azavako rehefa aveo mbola azavako le izy tena nahalahelo ratsy mandeha amin'izy tena misisika ny elanela trano tsy mahita ny problème ka tam'le propagande reny hitan'le vazaha fa rehefa azon'zareo le ka zay zavatra zay mbo afarako atsika malagasy rehefa teo lany ianao azavitana le olona ataoko ty ataoko ty nefa tsy tonga akory ianao rehefa aveo de tena sao de averinao le olona nge misaina le olona nge Andriamanitra voaka nge n'Andriamantsaka fitahanao izy de malahelo na ny zavatra ataonao io ke tsy mahavoaka ny fitondrana io prometavana atao lataoko ry erentre zay raha tsy anao tsy vitanao le izy de lasa tsy men'Andriamanitra sansany le fiainana nge rapelekely mredabe namana faniry 60% nge amin'ny fiainana sansa men'Andriamanitra 40% fahaizana na manana doctorat sy ny tariny ianao rehefa tena tsy men'Andriamanitra ny sansa hitanao le mpianatra hoe doctorat na manana master to manana lasa manao taxi le sans io misy olona manana BPCR manana baka fotsiny de efa tena miridana be mahalasa lavitra be le izy le fiainana de io zao toizako atsindreny de nandalo koa de mangataka koa le fotaka be anaovandralala vazy io atsambadika ato mbola atao de tena angambany eo am'samy mbola ka misy efatra le izy no lo atao le lo fatroa zay anaovana zay dia anaovandralala vazy na tomobile fa mifitretaka be fotaka be sy ny tany de na le tomobile sasana raha mbola manaraka indray mipneu azinao de zay koa atao anatiny atao tsy arivanao fa vita tsara tena milamina ery le olona tsy ny tany de le vita atao nge le lalana mbola petraka le izy rehefa aveo de zao ary ny tonga amin'io tsika azinao ahoana moa ny era lemaka Tananarivo tsy ho tena raha zao no mitombo na mifaniry la tsy maka condition atako avy ny fitondrana zay fitondrana ho avy eo na zay omera ho avy eo aza mandany vola le ny discussion tamin'ny herinandro le 50 000 d'euros zareo tsy mijara tsy terarahany tanàna ampanatra zao le olo ambony anina fotany le hita maso be da be mpandeha mamasina moa le programme tamin'iny de laka nosy de Analakely reny ramana vola 50 millions latsaka kely fa raha tena anao ranganao tena le science tatatra ty rehetrarehetra zay manodidina Antananarivo zay re mbo ataovy sokafa zao njerivinao nge zao ny tatatra de tsitsina le canal rehetrarehetra de io mampiakatra ny rano reny ataontsika reny zary raha io mba ampidinina tena curena le izy mbo midina 2 metatra na 2 metatra ambany eo tsisy na lalan-dratsy eto Antananarivo ray morapotika 67 tena dobo-drano jerivo nge orinao anosy nandalo teo anosy amaly bloqueadiny roa satria rano ny anosy makany amin'ny hôpitaly Azerainy makany nosy be rano rangaty izy zany ohatra ny lakan-drano kely de tena zay mahatonga fa avy liorana tokony tonga le vaky de tonga de mievaky tonga de any amin'ny tatatra fa sao le izy ta lasa miparitaka amin'ny tady lalana de lasa ny ambany tanàna daholo tompoko lasa victime mbola tsy vita le izy raha mbola miteo amin'ny heritaona tena raha voavy ny orana de efa tsisy azo enana ntsony tena ino de tena trabona daholo io hitanao am'le maka Tananarivo satria tsisy voan-drano de za rehefa atao hoe rehefa mindram-bola any amin'ny zavatra atao any amin'ny zavatra tena lara-pahamena le olona ohatra tenao manana ingénieur hydraulicien-tsika manana ina mbola manana rehetra na ministra ara hitako ny sasany tenao mbo misy manana fa manina tsy appliquena ambianaro zala
aonosy ve latsaka lalina be aona mbanao ny ty avo be satria tietsiny de aona nampandeha ny rano zany dada fa tena mba ataovy lôzika njavatra na olona tsy nianatra raha mahavita an'izany ka ny solution meko a ataovy tena curazy manomboka atrena-traria sonerana manaraka ny science de sy ny tany ampidino ambany lo fa raha tsy edy ho faty Taninarivo ao anatiny afaka herintaona na roa taona farafahabiany de dibo-drano tsy afaka ignainana ntsony ao nge misy tranon'olona fa tsy azoko tam'ty fa simba tamin'ny aparay ao anaty trano veranga ny école de misy rano ao anatin'le trano de le ranga mbo mifandrinany mbo tsy mando ny rano tsy natrika tsy azoko tam'ty fa de mbo mifandrina fa ao anaty trano de rano daholo amin'ny mba tanàna igny de amy kanalina rehetrarehetra tena mahay sady tsy afaka mandeha isa tena mijaly ihany ke le malagasy tena mijaly le malagasy de adalany rany olona ray na tena mena voloatriny na raiso any vola natosika famia natosika ina natosika bali tena mba tandremo re tompoko de raha mbola omenao pouvoir andre reo mihina ny député fa hoe caution sanina de tsy izy mianakavy neo a ngamba lafo mitsangana tsy hitako tsiny zay mamalagasy malagasy de nina lefa le science deo de tonga de tena mipetraka le izy a atsika manana courant mo tsy ampy azonao any amin'ny fony ateko any faralatsy any amin'ny fony any asevo kiveta bassin ikapitena le izy tonga de sotona tompo ampimerge tonga de verta za zao na zazo raha tena nandritako anio nino mosy teo nandritako Mazorivo manana 500 mètres cube heure raha manana anakaroan'zay fotsiny nge de tonga hitanao zao le rano anosy be zao verangaly izy de mbo la zao ve de mbo rariny aty am plein ville azonao miakon'zao le lazako an'zao le science de ce deux afa tsetsina lekana tsetsina ny ordure tsetsina ny tsikafo mitsetsina ndretrarehetra de zao sisy iny lalana makany anisy be atreo miasy zay raha zao ranomasina manonja be ohatry zao ve de mbo rariny ry malagasy zao ve de mbola eto Antananarivo Antananarivo renivohitra de zao ve de mbola ike mifananao ho tsaranga mifanahako za laha sao de meritra ino reny zay aloha mahadepute aloha solombavam-bokany hitabataba foana ane raha misy rariny satria zavatra rehetrarehetra anareo a ny zavatra tena intérêt-nareo mianakavy a tsy milasa nareo ary mikitikidika aneo a gadranareo anareonao dossier fa le zavatra tena mikitikidika anao salamba bebaoka tena jerenareo tranketsa masina fotsiny matsona tranketsa masina venagny ako zao le izy avarina kely azonao raha mbola lalana zao le lalana nataoko kely reny ange azonao nanaovaka ny antoany tao amin'ny atao zao farany teo tonga de repereka satria za mihitsy nanaraka teo goudron telo ny laniko teo goudron telo ny laniko teo tsy telo fa 10 goudron fa 6 millions 6 mbola misy 1 million eto misy ny gravineto misy ny zavatra rehetra misy amin'ny main d'œuvre mbola nanofa camion any totratrao mbola nanofa compacteur sy ny tariny zay zao mbo vitako raha maninona lara mbola lalana kely fa nareo manakavy lasa makany Dubai otrinona mivola lalinareo any na pour le plaisir tsy mbo menatra ve nareo na mbo olona roa na telo na folo ve de tsy havita mission any fa ny vahoaka aty tenanao na mivahoaka nareo tsy minakanina reraka anao na tsy hitako tsony zay manatsy mianatra manino de jerenao fotsiny fa nirevonareo any natao raha mbo tonga andray nareo tompoko atrano tondra soa Madagasikara mamokatra arabatsara fa de tena za tsy tonona anarana aloha sao de tsy poriseny nombra fa to amanjato le izy nakano asa na marina fa tsy teny fa de mahary fotsiny nareo nakany de inona zao nandanina satria ny vola raika zao ny andirama moa zao efa 500,000 de olona firy ny frais olona firy ny sambla na reny tsira fa itetateta any firetoalina reny nipetraka de fandanipoana fa de asa nareo malagasy tena ny atsipoko hoe maty atsika raha zao no mitompo na tena mambolana fotsiny ara de fa vita Madagasikara eny ary itya fanadiadina nataony ny gazety boka tany ivelantany miresaka an'ireo firenena zay farany maloto indrindra manerana amin'ny Madagasikara de mifandraiky amin'ny teny nambara ny solomam-baoaka Madagasikara Randrenasosy tany salasy teo zany zany zavatra nambarako ovakiko amintsika rehetra zany satria rehefa avy ny tanisany teny ambany tanàna faharatsiny ny lalana sy ny fako ny tatatra ny fitohanana marobe ny loto ny député Rastany de zao tontolo zao mahita zany selon le classement du magazine américain Forbes ozy izy araky ny
fanasokajiana amin'ny laharana zay nataony gazety boky amerikanina Forbes sur les 25 villes les plus sales du monde am'ireo tanàn-dehibe 520 farany maloto indrindra eran-tany dia dago voalohany Antananarivo aty Madagasikara misy an'izany Antananarivo zany fahatelo amin'ny laharana eran-tany izy nasolova sao de tapiteniteny foana eto amin'ny laharana voalohany ao anatin'le tena hoe 25 villes les plus sales du monde zany fa fahatelo amin'ny laharana maneran-tany faran'izay maloto koa Antananarivo. Faharoa Addis Abeba io le any Ethiopie io fa fahaenina izy amin'ny rang mondial. Faharoa Brazzaville any Congo zany 10e amin'ny rang mondial koa. N'Djamena any Tchad zany 11e amin'ny rang mondial. Dar es Salaam any Tanzanie. Bangui Bangui any République Centrafrique. Ouagadougou Burkina Faso. Bamako Mali. Pointe-Noire any Congo. Lomé Togo. Conakry Guinée. Nouakchott à Mauritanie, Niamey Niger, Luanda Angola, Maputo Mozambique. Sur le plan mondial aussi, les 3 premières places des villes les plus sales sont zany hoe eo amin'ny lalana maneran-tany indray telo voalohany tanàn-dehibe faran'izay maloto indrindra de ibako any Azerbaïdjan io le tanàna niaraka tamin'ny firaisana sovietika taloha dia Dhaka Bangladesh raha jerevantsika ny carte du monde de ohatrany ao anaty elakelam-pe zay ary io de mijaly io Bangladesh io noho ilay toerana ara-geografika misy azy amina resaka tondra-drano de tsy vakiko tsony le fahatelo Antananarivo zay le izy eny ty zany de ohatrany manaprofany le zavatra nytenentsika teo député Rastana rariny sinitsiny raha ohatra ka tsy mitazapotsiny zany antoko Tim ny député Tim raha mitondra ny anjara briky satria reto zany tena efa tsy mahavita azy reto hoe efa mba hoe anazy ane le tanàna izy menakavo ny volomboasary mitatana hatrany amin'ny présidence ny gouvernement ministre ny député firy reto mairie zany hoe le maire fa donc zany tsy maintsy averina amin'ny antokotiko Madagasikara rehefa zay ny conclusion bahoaka hoe aloha ho an'ny ty mitera raha ty fa manahirana mbola ho avy moa zany fotoana zany fa misy ifandraisany le zavatra nyresahanao teo sy iny zavatra vakitsika iny aloha député Rasta mety manana hambary ianao commentaire par rapport amin'iny. Mazava ho azy fa zay nataokana hoe ny tena ny zavatra mbo tiako fotsiny rehefa mbo misy ny atao ambin'Andriamanitra de miteta ny capitale ny tontolo zao natao fa natao koa Maurice la Réunion riavana tsara misy fako ozy ny Atsirabe tsara misy fako tena tondraka be tena mivoza be de so ny zavatra mahagaga namana faniry zay manao ratsy tsy hoe zay tsy miasa tsara ve tsy hoe manao ratsy je mitandrevandrevaka ihany ve mahazo teto zao tsy hoe manenjika azy fa de ande matoy mera teo aloha izy mera ny Antananarivo nanao vava mihitsy hoe raha voatsire rehefa tsy voahary ny faka tena any anamiko kay tena famitam-bahoaka fotsiny fa tena vao mainka apira be na reka azonao de reny ve fomba fitondrany azonao fako lalana ratsy rano tena tsy curé tena be da be ao amin'ny daholo ny fahalovana de mbola menao promotion fa izy alefa re amin'ny zavatra aménagement de territoire ka tena maro tena osa le coach veny tsy mahay mijery tsy ao koa tsy ao sa manaona sa misy ke népotisme sa fa misy tena condition elara fa very eto aby tsika mianakavy elara vao tena votsitratsy atsy mifinanany latsy ny tariny ka zay nataoko hoe malagasy fiteniko matetika am'izay aza valala be manitra valao valala be mifo partout le moatra ny teny honorable Toto teo ho avy ty ny fifidianana député ho avy ny fitiavana mera tena aza atao mahita mangirana nangary hoe finako le izy aza vanena ny tosika fameno aza vanena ny vatsina koana aza vanena ny jirona koa moa na le jirona nge de tsy moa miaja koa fa de efa jirona koa
oka rehefa tena le taranantsika tena raha za aloha za mamboly varibe be voky a za manana trano tsy de problema fa le manodidina ahy kosa tompoko mbola mampalahelo tena tonga rasitany tsy malohako lazany zanako rasitany marariny izy mirasitany mivaly sy soanina mbola mampalahelo tena hoe za tidry raha olona tena mivavaka tena hoe zay ny amonariko tsara zo ary mahavoatsika fa tandremo tsara mbo jerevona sena tongotra ao afara fa tena raha zao fitondram-bazaha zao no tena ny objectif an'zareo jereko namana faniry afa-gisatra an'izao efa misy io tena avalody ahafaty amin'ny malagasy rehetrarehetra reo tsy hiavitra tsony fo metsika amin'ny vahiny rehetrarehetra sy ny zavatra sy programmany eo am'vazany tanàna fa tsisy ohatran'ny porosy taloha porosy moa hitanao atao Amerika atao Amerika porosy angeny nantsaka de nifoanandrala atao Amerika de tena izy nytao fa de le tompotalana mety ohatry zay tsika foana ohatran'ny porosy tena farany de zao koa ny agnafatra ataoko nareo miaramila afatra ataoko amin'ny miaramila ao daholo rehetrarehetra asa mbo dondro belona ranga asa mbo mety ataon'ny olona anao eto amitsika misy général misy miaramila filantoavana vola fi de ny vady aman-jana koa ny anabavina reo ny taranaka reo ve de mila vira volanitra laotra zao mbo fona le reto tsy fana mba tsy ianarinareo koa izy tia lalako mbana fa de aza vela zay daliny kibonatra zao nareo ve de ambakany iza moa le zay capitaine tao Burkina Faso capitaine rangaty de naharokan'ny français naharokan'ny zavatra rehetrarehetra ary tena izy no mitondra hatramin'izao tam'le fanisorana ny vahiny tao a Niger nanana izy telo reo Niger Mali de Guinée de atsika ve de ambakan'izany fa atsika misy général tetiva zao korna tena mbo ajerivo le resy ny tanindrazana raha général reny anga mahabaiko atsika ra Madagasikara fa mbo mingavy tanandroa mba ajerivo le resy mba ajerivo le firenetsika fa olona samy mandeha raha daholo le olona samy mihinan-kanina sana de lasa tena ho faty mianakavy eto vetsika raha maritra roa taona heritaona io de zanio fa tena atsasa malagasy angamba atsika raha zao ny zavatra mitody hoe aminona atsika daholo ny zavatra atao de ohatran'izay keo ty any io na ataonareo otrina na ataonareo sa 2000 na ataonareo 1000 ohatrany anareo tonga ihany ny olona manao fa de ho sahirana eo anareo ary diso kajikajy eo anareo fa vahoaka n'Andriamantsaka vahoaka ampinin'Andriamanitra zay ny ateniko ty zay tsy mahay tsy mody tsy ela velona fa mbo tendremo mifihetsika drala sotra ndriny misy vaovao lehibe ty ho resantsika ny velany aloha zany satria tsika moa miezaka mizara zavatra ny fanazavana ny entin'ny député Rastany teo de ohatry ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra ihany miresaka ny zava-misy amin'ny akapobeany zany eo anatrehan'ny fiainan'ny firenena moa zany rehetrarehetra zany amin'ny solombavambahoaka zany fa ity vaovao ty zany de ho arotsaky faly izy alefasy rehefa vonona le izy faly satria nodimandry zany Alexei Navalny zay anisan'ny mpitarika ny fanoherana ny Vladimir Poutine zany tany Russie tany de vaovao goavambe izy ty hoy satria fatatsika tsara Vladimir Poutine zany anisan'ny tena mpitondra matanjaka be any Russie any nisy le fanenjehana matetitetika zay natao tany Alexei Navalny ary nahazo vahoaka be misy ty mpitarika mpanohatra zay mbola jeune kely satria 47 ans i Alexei Navalny de maty tany amponjy izy zay zany vaovao voaraintsika tamin'ny RFI vaovao io fa efa navoaka ny gazety Le Monde ihany koa zany efa miresaka an'izay anisan'ny principal opposant ny Vladimir Poutine izy de io ihany koa le Parisien zany mbola namoaka an'izay hoe Russie izy Moscou annonce ny fahafatesan'ny mpitarika ny mpanohatra Alexei Navalny tany amponja de nanamafy izay misolo vavany zany rehefa avy nahazo an'izay vaovao zay io moa zany zava-misy maneran-tany tena iazakazaka be ty vaovao ty satria zany hoe mpitarika politika indrindrandrindra mpitarika mpanohatra zany maty any amponja zava-doza izany goavambe zany ary avy amin'ny fanoherana izany tena samy nahatsiaro sy nahita ny hetsika nataony Alexei Navalny iny rehetra ary raha miparcours politika n'ity rangaty zay nanoanany vahoaka tany Russie azy de tena hoe anisany tena atahorany Vladimir Poutine zany de
eto zany a rehefa tena mandinika an'ity raharaha ty moa zany anisan'ny mbola ho fakafakaitsika zany izy ty a hoe inona ny antony nahafatesan'ny tany zany satria lavalava le penina ny Alexis Navalny fa misy olana anankiray ihany koa moa zany a teo amin'ny lafiny les conditions zay namonjana azy zany a de ho resantsika amin'ny manaraka zany rehetrarehetra zany zany de miena roa zany le manelingelina ny Vladimir Poutine le anankiray moa zany efa ny annonsena fa hoe maty ny enjera le fiaramanidina nitondra azy sa hélicoptère iny a i Prigozhin zany a le mpitarika ny Wagner iny le saika nafika Moscou iny a de miverina tena andalana de le anankiray zany a i Alexis Navalny ity zany a de niena koa zany zay le izy marikoriko be ny fomba fanaovana politika amina endry zavatra ohatran'izany indrindraindrindra amina fahafatesan'olona jeune kely tahaka izao zay nanana foto-kevitra nitsoroana ary sanany ohatra ny Poutine fa de vaovao moa zany de zaraintsika zay amin'ny akabeny fa de samy te hitondra ny faran'ny herinandro mahafinaritra antsika rehetrarehetra député Rastany a de mba hanao herinandro mahafinaritra indray tsika de mba samy havita soa ny manodidina azy tsika fa de petsaka ny didy amanandraikitra miandry mino fa de ho faly tsika miakavy hiatrika ny herinandro eo anatria amin'ny fiainana sarotra zany naiza toerana misy atsika io zany de moa hoe mba hitondra ny fifaliana hatrany tsika mianakavy de mahavita farany herinandro mahafinaritra raha toka tahin'Andriamanitra mbola mahazo hery sy tanjaka tsika de amin'ny alatsinainy indray tsika mianakavy mbola eo ny eto amin'ity toerany ity afaka manatotosa mifandarana izany de kopakopa-tanana ho anareo any Andramasina Ambohidratrimo kopakopa-tanana ihany koa ho anareo any Anjorobe Akazobe Manjakandriana sy ny faritra rehetra zay mandray mivatana ity fandarana ity sy anareo mandray amin'ny famerena de misaotra député Rastany misaotra tompoko de kopakopaka tanana tokoa ny vahoaka malagasy rehetra indrindraindrindra ny eo amin'ny deuxième arrondissement fisy foana ny asantsika fanitanana siny rehetrarehetra atsika mpitolona atsika tima fa tsy alonge mba hiasa tsara atsika mbo ody vetiny ralona tsakana fa de samy manaova herinandro mahafinaritra ozy izy ny namana fanilite de samy ten'Andriamanitra tompoko eny ary misaotra namana teknisianina ao ambadika ao ny araka tamintsika de makasiraka atsika rehetra zay nanaraka ity fandarana ity misaotra tompoko